Lafalina tompoko lasy tompoko vavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ao amin'ity aliny zoma fafolo ny volana febroary taona 2024 ity tonga soa ianao atao anatin'ny fandarana manokana izay andraisantsika ny vovonana lera ary isy ihany koa ireo mpitarika an'izany vovonan'izany ifampiresaka antsika atao anatin'ny adefitra hotron'ireo mpikambana maro samihafa amin'ny andraikitra sy laharam-boninahitra maro samihafa miaraka amintsika ao amin'ity androany ity araka ny fampahafantarana izay efa noentana tamintsika tao anatin'ny fampalalana vaovao vahintsika zany ao anatin'izao adevitra izao asesoko ato amin'ny président Rivo Rakotovao izay izy no mpandrindra nasionaly ny antoko HVM miarabanao tompoko misotranao nanaiky nasain'ny fandarana tompoko. Fa miarabanao gasikara dia miarabany mpanaraka antsika ary miaraba manokana anreto namana mifanotrona eto amin'ity fandarana natoko antsika ifampandinidinika ity. Makasiraka indrindra tompoko vahintsika faharoa ny solombaboaka ny Madagasikara Eloanor Joasy solombaboaka ny Madagasikara voafita ao amin'ny distriktan'ny Vangaindrano no sady filoha lefitry ny antoko tsara tahafina izay fantatsika moa fa tarihan'ny filohan'ny paraina Auguste miarabanao ihany koa tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana. Misaotra gasikara amin'ny fiarabana ary miarabanao mazava ho azy miaraba ireo mpanaraka ny fandarana amin'izao alina izao sy isika rehetrarehetra ihany koa manatrika eto izay isaorana amin'ny fanotronana ary miaraba indrindrandrindra izy mirahalahy izay hiaraka hitafatafa eto amin'izao takarivo izao. Mankasitraka indrindra tompoko vahintsika fatelo sady farany ny solombaboaka ny Madagasikara voafito amin'ny distriktan'ny Morafenibe no sady flot national ny parti les As ihany koa voninahitsy Jean Eugène miaraba tompoko. Miaraba i namana Gasikara ary miaraba antsika telo menada eto zany sy ny miaraba koa nyreto mpanotrotra n'izao dinidinika zao indrindra fa miaraba ny mpanaraka n'izao fandarana zao sy ny voaka malagasy rehetra indrindra koa fa miara-miory amin'izay nandray namoinay iny tamin'iny cyclone iny indrindra fa mifaritry melaky izay tena anisan'ny voamafy mihitsy amin'izao fotoana zao dia miara-miory ary mampionona izay manana zanaka manana havana nafoy tamin'ireny misaotra. Mankasitraka indrindra tompoko ankoatra azy ireo moa dia manotrona atao anatin'ny efitrano ireo mpikambana rehetra zany eto anivon'ny vovonana lera ahitantsika solombavam-bahoaka anisan'ny tazantsika zany aorinan'izy telo mianadahy ireto ireo mpikambana amina antoko maro samihafa misy antoko maromaro ihany koa eto ny HVM zao tazakeo RMDM ihany koa maro samihafa misy firaisamoam-pirenena ihany koa tsy adinodra reo anatin'ny miara-manonja satria tazana eto ny ministre Andrianjato ary Erika ao ihany koa maromaro maromaro tsy voatanisa angamany dia arabaina manokana isika araka ny andeha ataontsika hoe tsara ho fantatra zany dia ianareo reo no anisany mitarika sy nanangana an'izany vovonana sy lera zany raha sitrakareo aloha dia mba ho hitany any tokantrano kely ray minitra monja fotsiny isika solombavam-bahoaka rehetra indrindra fa isika perinasa izay manotrona zao mba hitsangana kely aloha mba ho hitany any an-trano raha tsika tehaka izy ireo anisany nanangana an'izao vovonana sy lera izao tompoko. Vovonana lera efa izy ity zay le izy metsika tehaka mafy be izy ireo dia ometsika voninahitra ihany koa zany ny antoko politika satria eto mpandrindra nasionaly ny HVM rehetra zay ato ngambany mba mitsangana kely ihany koa mba ho hitany any tokantrano antoko hery vaovao any Madagasikara. Mankasiraka tompoko araka nitazantsika teto dia teto ny solombaboaka Razarapiera sy maître antitra Razafa Manantsoa ao ihany koa zany ny miara-manonja Azaid radio télévision misy maromaro nareo ny ato tazako ato mba mitsangana kely ihany koa zany mba ho hitany any tokantrano ena mitsangana fandroana sora dia torovizay ihany koa ny RMDM misy RMDM ihany koa ato ny Gasileo ndao mitsangana kely Gasileo ary les As Mankasiraka tompoko dia eto moa front national ny parti les As misy les As ihany koa hoe miaraka amintsika ato.
Sora tompoko ny antoko tsara tafina misy ve manafika amintsika eto vohifaka ny kipanay a fa misy solitena ihany mba metsika tehaka hatrany izy ireo nandritra ny fampafantarana tamin'ny fahaenina amby roapolo ny volana janoary a dia to misy firaisamonim-pirenena ihany koa miaraka aminareo asa misy solitena ve tonga eto tompoko zay ngamany mino fa tsy misy adiny ve sa tokony misy ny zay indrindra ireo ancien parlementaire satria maromaro ancien sénateur ancien député ancien parlementaire izy rehetra na sénateur zany na sénateur na solombavamboaka isika tehaka mafy zay zay mangasiraka tompo tany républicaine tsika dia olom-bo fidy aloha zay vo ny olom-bo tendry teo aloha ndray zao nitsangana ministre teo aloha na zay ny tanany andraiky mpanjakana teo aloha ihany koa tamin'ny toeran'ny olom-bo tendry sodra tompoko sodra indrindra tompoko zay ngamba no mino afefa voatonina dahola tsy ho tsiny am'ireo mpikambana rehetrarehetra na izanatra zany maro ianareo no ao anatin'ny vovonana kanefa moa voafetra ny efitrano a dia tsy maintsy ny fitinina ihany ngambany hoe ireo ny zakan'ny efitrano aloha ho amin'ny androany dia tena ankasitrana indrindra avy atrany tsika dia vavany satria raha ohatra ka miresaky tsika anjany atao hoe vovonana lera izany a ny fahenina amby roapolo no nampifantarina tamin'ny fomba ofisialy sy nijoroana zany ampahabe maso a tsy aritra kely ngamba milohan'ny teny dirantsika amin'ny adevitra hoe izavy moa zany le tena mandrafitra zany androany a anzay a lera izay tompoka dahoary ny fikambanana notaninao zany le vovonana mihitsy izavy zany tena mandrafitra zany nareo Zay efa voatolo izy amitarika misy président ve ty sa manao ahoana nirafitra ao anatin'le izy zay efa nitononinao teo zay zany a fa nitsangana teo aby zareo iny mandrafitra azy ary mbola maro azy no fanaraky ny teninao hoe efa tsy ombo ny place dia madibadika eo zareo ny lera moa dia tsisy hoe ry ny mpitarika hoe président tsisy rafitra fa collégialement izany zay io ka donc ny zavatra ohatran'io moko maro ny antoko politika sy ny association ka tsy mety hoe ry mitarika fa raha ny hoe ny inona ty izy ny fanorenana sy ny raminazy madoyen zany no mitarika amin'ny fiorina zay le fipetraky n'izany fa ny zay rehetra zany a dia anisan'ny mpitarika aby mandeha nyresaka amin'le voambolana lera misy milaza hoe leo ny andro rajoelona zay ve nitika an'izy io sa inona ny tena hevitra zay andraisan'ny sasany azy mety aby ka fa hoe leo na leo izy fa miana indray zany a di hoe bon lera zao lera tokony anapoirina ny zavatra rehetra lera tokony joroana am'izay satria be ny zavatra tsy mety ato am'izay zany natao ny fitondrana io ao ny tsindry azo lena ao ny tsy maty volavo akibo tsy malala onona ao ny fanaovana dijady ny fanaparavefana ao ny fangalarana ny fanaovana mpimamba fangorona karena lera zao fotoana zao anapoirina n'zany zavatra tsy mety zany satria raha ohatra ka nanapoitra am'izay atra am'izay dia lazina hoe manakorotana navela izy asa tsara vita am'izay dia manao évaluation ahoana mety ve ny nataony sa tsy mety aminay zany lera zao a tsy mety ny nataony totokekely ato amin'ny pavilion national atoko HVM mea mahita anareo inona no mampimeana satria misy solomamoaka nanongana anareo miaraka aminareo androany ary ny manahirana aminareo mpanao politika malagasy a dia mahay mandrodana asa tsy mahay manangana nga fa io zao fa mitambatra ndray zany anareo anatin'lisy ka inona le zay zavatra tena mampiray anareo zay lay tanjona mihitsy zany tokoka tanjona dia voalaza teo navitra ny firenetsika tsy anaovanao andolo-po zany fa maninona izy ny andrasantsika andrasantsika ny anivelany andaminatsika ny faresenana ny zavatra tsy mety teo aloha ny arahana no antoko ny fandresentsika rapitso mila fanetreteny zany mila fivelara-tsainy zany
fa ifampitanisa ny zavatra mety ny fanaovana tsy naomby matombo loatr'izao ny firenetsika. Zay ny joroany HVM amin'ny fo mahalalaka tsisy fihetsaram-belatsia miaraka amin'izay olona mahita hoe lasaka katerena ny firenetsika. Zay ny joronay zay. HVM efa tany anatin'ny RMDM ianareo misy mpiambana aminareo indray nanao ny vondro ny panorama io indray fa atao anaty lera tsy mety stable mihitsy tsy navaolana angano ny RMDM no nanangana nyty lery ty ianareo. Zany tononao rehetra zany nitovy ihany ny zavatra ale. Inona ny mahasamihafa azy amin'ny fa ataoko hoe ny tombony raha atao hoe tombony zany a dia hitantsika mahaso reo natsanganao teo a fa misy olom-boafidy mbola anatin'izao fitantanana zao. Aminay zany zay nijery ty avelany namafy izy fa raha zay nijery an'ilay vondrona hoe fampiantsoana dia ho zay manana tanjaka kokoa ty satria inona moa zany no nresahana nditon'izay ho anay HVM ny anontanianao dia hoe andao a atosiky ty fitondram-panjakany ty mba hisokatra amin'ny masony a mba hain'ny olona izy a fa mba misy zavatra azo fampiresahana eto amin'ny firenena ho tombontsoan'ny firenena. Zay HVM tsy manana olom-boafidy zay aloha ny zava-misy na zany zay sanatriavina tsy maintsy mbola horotaka eny amin'ny arabe zany moa amin'ilay vokatrany conséquence zany rehefa be marena fitondram-panjakana fa ny lalana navelan'ny lalam-panorenana aloha dia ny feo entin'ireo solom-bavambahoaka ireo dia nahitan'ireo zay hoe mirahina nanomboka tamin'ny voalohandohan'ny décembre tanatin'ny motion de censure zay mbola miboiboika ao anatin'ity lery ity natonga an'ireo nitambatra hoe karaha aminay melehibe reo me matanjaka tosiki ny mpanao politika aoriana mba hitondra ny feon'ireo olon'ireo ka atonga ny fanjakana satria izy mbola manapa-kevitra farany a nefa rehefa resy lahatra ny betsaka ao anatin'ny parlementaire dia betsaka ny azo atao amin'ny fanarenana amin'ny fomba manara-dalàna ny zavatra atao satria zay aloha no izy averinay indray mandeha mafy tsy tanjona akory mivoaka ny amin'ny arabe fa ny adalà mpitondra no mahatonga ny olona makeny amin'ny arabe ka mino zay fa zao vondrona lery zao a dia manampy mifanampy ary za dia mitena zay satria voalazanao teo fa ao anatin'ny panorama ao anatin'ny RMDM ao anatin'ny lery zay a anisy amin'ny mpanorona an'ireny zay a satria tovy eo ny tanjona ho an'izy ao an'ny firenetsika. Ny hijanakely eo amin'ny lera ihany tsika ramatoa Somambahoaka sady filoha lefitry ny tsara tafana ny manahirana zany mahita an'le kisarisary dia mahatsiaro an'le sary 2024 mihitsy ka tiako azavainareo amin'ny vahoaka mihitsy satria za zao mahita nanareo telo menadazy amin'ny resaka eto mino a le matoa rivo rakoto vao izy moa efa nanao antso tany Paris ny an'ny rotsany le matoa Irajonam-pianana mino a fa ny HVM manohana ny Irajonam-pianana zany raha ho avy ny fifidianana ianao raha teo ihany koa fa niaranao fanambarana nareo sy ny masovoty eo aloha paraina Auguste fa irotsaka mety anohana an'izay ihany koa ianao ny zokobe raha aman-dreny aty koa mino a fa manana ny tohanana io matoa tonga eto ary mety tsy miteny izy zay le kisarisary tamin'ny 2024 zay nahavoafitaka an'reto tim reto moa rehefa nahazo fahefana ny namany teo anivy amin'ny TGV a dia taraikatra zareo ka sosanatria ohatra zay ihany koa ty fivondronanareo a andro anty aza vao amin'ny vahoaka izay le hery mampitambatra anareo zay fa raha hoe hery anohana kandidalo tsy mino a raha zao sary zao no resantsika tompoko. Tsara mihitsy ny nampidiranao ny fanontaniana hoe isy fifidianana ary misy irotsaka hofidiana ka izay fifidianana izay indrindra no miteraka iahy satria raha ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao iaraha mahita ary tsy takotra fenina tsony hoe makany amin'ny tsy tokony ho izy misy andraikitra hifampizarana eto amin'ny firenena ny lalam-panorenana no mametra hoe iza ny manana andraikitra inona ny androm-panjakana dia ny filohan'ny repoblika ny parlemanta ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo no androm-panjakana eto amin'ny firenena président ny repoblika moa dia miaraka amin'ny gouvernemanta dia samy manana ny tandrify nefa ny zavatra ny ainantsika tato anatin'ny 4 taona ary hita ny ariary tamin'iny farany taona iny nisy motion de censure voalazan'ny président Rivo Rakotovao teo fa tena
voahitsakitsaka tanteraka le fisaraha-pahefana ka raha ho avy izay fifidianana izay amin'ny fiafarany taona ary raha tsy diso ohatra nyvoaka androany ny tetiandro nambarany avy eo anivony vomera maleo tena misanana izany fifidianana izany dia azo inona ve fa tena hipetraka izay fahaleovan-tenany izay izy raha teo koa famatsim-bola mbola miainga avy amin'ny fahefana mpanatanteraka ary ny filoha mpitarika an'izany vomera zany dia mifandraika amin'ny mpikambana amin'izany fahefana mpanatanteraka izany ny arahantsika na fantatra ny arahantsika na eno fa rehefa nisy ny fampiantsoana nataonay sombavam-bahoaka ny premier ministre lehibe ny gouvernementa teny anivony anteny meram-pirenena izy indray no nanadiady ny fitantanana izany anteny meram-pirenena izany izay manana ny fahaleovan-tenany ara-pitantanana sy ara-bola ary izay no anisan'ny antony na tonga anay nametraka ny fitsipaham-pitokisana tamin'ny fotoan'androny satria io gouvernementa izay tarihany io tsy misy fahombiazana hatreto raha ny ohatra azo kiraisina akaiky dia akaiky distrika Vangaindrano lazaina fa hoe tsisy distrika ho tavela nefa ny tambazako matetika lazaiko ty raha misy olona sahy milaza hoe nisy zavatra vita tao anatin'izany distrika zany tao anatin'ny 4 taona ka io gouvernement le silera aloha satria lasa somary lera maka izy so dia ivirana ho any le sary tamin'ny 24 ny zavatra hitambaranay amin'izao fotoana izao mampivondrona dia ny anitsy ny famindra mba tsy fanitsakitsaka ndraikitra ka tena hipetraka tanteraka ny fahaleovan-tena ny vomera manomana an'io fifidianana io mba ahafahantsika manana fifidianana aparisika ampifidy voalohany indrindra ary ho azo ekena mivokatra hivoaka avy eo ary izay no hijoroanay sy hitambaranay ato anatin'ny lera zany zao ilazana hoe tsy azo ekena intsony ny fioara-pefy tsy azo ekena intsony fa nitsakitsahana ny lalàna tsy azo ekena intsony ny fifangarona ndraikitra eto amin'ity tany sy fanjakana ity ary izay no nanaovanay fanambarana hoe mila miara mitantana io fifidianana io mila rafitra izay ahafahan'ny tsirairay manara-maso hatrany am-boalohany mametraka ny lisym-pifidianana ka hatrany amin'ny farany fanangonana ny voka-pifidianana sy ihany koa ny fitsaranana zany voka-pifidianana fifidianana zany fiarahanareo tonga ny fifidianana samy mandeha samy mitady zay ve zany androany izay no azo lazaina fa fantatrao tsara gasikara fa fiainam-pirenenany misy fivoarany foana ary ny malagasy izay mijery antsika amin'izao fotoana izao mbola manakambara izahay solombavam-bahoaka tsy hiteny raha tsy miainga avy any amin'ny vahoaka ka rehefa ny vahoaka miteny zao indray dia tsy maintsy hevitrevitra momba an'izay zay ary arak'izay ihany koa ny famindra ataonivo ny vovonana lera nisy ny tsikera zay nataonareo fanambarana zay nataonareo tamin'ny fampifantarana tamin'ny fomba ofisialy 9 janoary amin'ity vovonana lera ity le tsikera nataonareo isy ny eny ve isy namaly ve nareo atramin'ny androany aiza ho aiza zany le etsika ratsolo etsika lehibe ny namaly ary be ny sotra satria raha tsisy ny fahasahiana toy ireny dia lazaiko anareo fa dia anao zay daniny kibony zany ny fitondram-panjakana fahasahiana ny nataona ireny namoro olona tery malgré na dia teo ny faneligelenana fampitahorana an'le tompony trano mba tsy handray anay hoe nahazo autorisation ve nareo no mandray n'ireo olona reo dia namaly tompony trano non zay tsy mila autorisation zay mandray olona fa zay mikomandy sakafo reo mikomandy ina reo sanany mpanao mariage zavatra ohatran'izay zany no nefa nanisy zay mbola be le olona tonga dika midika zany fa akasitrahany voaka manontolo zay ny mahatsapa fa tena voamafy amin'izao fotoana zao mahatsapa fa tena hoe sahirana tokoa satria ilaina ny olona toy izahay tamin'ireny mahasamby seho
masambo tsikera misy olona hoe mpandrombo antoko moa mitaty rakena tsy maintsy mandrombo avao izy mazoan'ny rakena fa zay tsy anisan'ny mpandrombo antoko aiza ho aiza zany tsika le hetsika am'izao samy mijanona amin'ny fanambarana iny fovory dia mbola be ny hetsikinay nisy namaly ve ny fitakinareo zay le teneko hoe nisy ny eny ve nisy ny eno ary nisy ny taky ary mandrisika azy fa mandrisika azy hoe andao andeha amin'ny lalambe fa mbola tsy lerany zany mbola tsy lerany zany aminay andeha ny an-dalambe fa raha tsy maintsy ilaina moa zany ina amin'olana tsisy problemany ka ny ezaka mba tena etao am'izao fotoana zao dia ny hamory ny hery rehetra anisan'ny hery isaky ny na nizaniza izy hery zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany na ny vovonana samy misy ifampiresaka ambony latabatra ina no ataotsika ary zay ato moa zany araky ny fanontanianao teo hoe mety miresaka anao hoe antany ty antany ianao hoe zay ve anana candidat tokana raha tsy maintsy zany tsy maintsy isy satria matongo vondrona ao ny objectif atadiavana de bon manjerena maromarotry iraisana ahoana ve inona ny tokony ataotsika raha ny objectif zay fa io moa miankina amin'ny tsirairay ambopony tsirairay io tsy azonao forcena le olona hoe andao hanao candidat unika atsika fa afaka milatsaka ny tsirairay tsy fanometsiny fa ny heritreritra dia mba ampivola mba se constituer en comité de sage ity vovolana ty zany mba ampiray an'izy ireo hoe mba mifandefera fasy amin'ny adversaire anankiray ka zay dia mino fa hopotehinay raha ohatra ataotsika hoe manana candidat tokana zay hopotehinay mihitsy zay nresahako hoe raha zany angamba reo azo 10% de 10% zay le izy misy resaka mandeha tsy fantatra ny amin'ny loharanombola sy ny sala am'izany iza zany tena ambadika sa ny epony tsirairay sa retsolo-mamboaka sa ahoana misy mihitsy ny aza milaza hoe fanjakana ihany ny ao ambadika reo ao anatin'izao bikmaky zao inona ny fanamariana angambana hoentinareo aiza moa ny sponsor ziavan'ny fanjakana anay itiany opposition andeha anome hery any bala itifitra azy izy ka sao de lefa le frustré ao anatiny te hiala amin'le fanjakana no manohana anareo avia anakevidaranay tsolana zany avia zay zao ny anisany mba nijano mba nangina na tsy anatiny le fanjakana aza hoe mba anao aloha jerena zay ataony nefa raha vitany ataony fa tsy ao dia araky ny teny namana zay hoe tsy le androjuel fahitako azy tamin'ny transition no hitako zao afa mihitsy lasa mivadika biby vadika biby ka miresaka transition ianao mitodika kely ato amin'ny mpanindra nasionaly atoko HVM satria mahita an'ireto olona ary io mihitsy no mahatonga ny olona miresaka hoe reo fa mivondrona indray ry dinosaure politique reo fa mivondrona indray ry malahelo ny tongolon'ny Egypte betsabetsaka no nahazo toerana tato tamin'ny fotoanandro ny tetezami tatazaketo ka le alternance démocratique io resahantsika io mandeha ny resaka fa mba ahafahana manana zany fifitiana zany ohatra mitaky tetezamita hono le lera marina ve zany tompoka ny olona tsy te aheno ihany no tsy maheno fa tanatin'ny déclaration voalohany natao dia efa namafisiny zany fa mitaky ny andehanany fifitianana araky ny voafehan'ny lalàna ny lera fa ny olona moa rehefa tiany tsy manana olazainy izy dia satria zay manelingely reo matahotra fifitianany reo anakorotana fotsiny reo nefa ny fifitianana ho avy eo milalao ny fon'ny olona sy sanatriny zany milalao ny tsy fahafantarany olona dia manao contre communication matahotra ny lerany fitondram-panjakana tsotra raha ho anay zany ny andro tena ny akinany ty fitondrany ty raha ny analyse politique dia ny assemblée nationale ny majorité ao taitra izy nikoropaka izy satria tsy hitany ny aviny hoe efa manomboka manahirana ne satria mba fa latsaka ambany loatra le fireneny ary reo solombavam-bahoaka reo mivoaka avany amin'ny vahoaka mety efa ny vahoaka ary mba fa mijery azy hoe fa ireto olo reto ve sanatria izany tsy malala fahorian'ny vahoaka
zany ny tena hoe raha nijery ny argumentaire ny oentin'izy ireo nareo tamin'ny nanaovana ny 105 signature iny dia tonga tamin'ny lera zany ny solombavambahoaka minoa ianao fa nanozongozona an'izao fitondrana zao a ny zavatra nitranga atao amin'ny assemblée nationale iny ary zany niezaka nanapotika n'ilay etsika satria izy tena nametraka velona mandeha raha mijery ny mba mianalizy ianao any fototra iakinany ara-politika dia anisan'izany anisan'ny lehibe ireo majorité ananan'ireo ahoana moa tsy ataitra azy hoe 500 député mandeha manao sonia anongana gouvernement disy be moa le premier ministre milaza hoe ny filoha-pirenena io ohatrany tsy mahay maka constitution izy dia averina mandeha zay zany mahatonga an'le taitra manao contre communication satria ny fototra iakinany zao fitondrany zao no nietsika satria efa ela koa no nanosehana azy nandresen-dahatra n'ireo député ireo satria zay zany amaliko aminao miodikody eto amin'ity firenentsika ty hoaiza nefa ka rehefa mba mifanojo ny hevitra reseny zany hoe ry zokobe anina ry zandro zao ry efa tamin'ny araka tamin'izao fa mifanojo ny hevitra fa tsy hoe rehefa misy tombotsoa iraisana dia manaiky mitambatra zany hoe vokatra na zavatra zany fa tsy antony akory rehefa aveo mandresy ve zahay tsy maintsy misy mba mpitondra kosa fa tsy zay akory ny androany a anambanina olona isak'izay miteny dia hoe malahelo sezinareo malahelo iny ary zareo zany rehefa miteny mifikitra amin'ny sezany fa manina ny fanao amin'izany dia fifanajana fotsiny dinosaure tsy dinosaure toko midina ambany kely zany fa ny fitambarany rehetrarehetra ihany a ny ampivoaka ny Madagasikara zay mitovy firehana fofonana lera tsy mitaky tetezamita zany nareo aloha tonga dia hitsitsikely resaka sa tetezamita anomanana fifidianana tsy fanao moa le hoe miverina manontany ianao satria ianao mpanao gazety fa tsy sanatria ianao anatin'le olona tsy naheno na sanatria tsy nahita fa ny déclaration voalohany amin'ny première ligne ary natany amin'ny zay mifampiantso ary dia zay ny anisan'ny voalohany indrindra fahitana fa tsy mety tsony zao fomba fitondrana firenena zao ary andaotsika ho any amin'ny fifidianana ka diovina arak'izay mahatokony ho izy io fifidianana io mba hifandraika amin'ilay lalatsaina ny lalam-panorenantsika hoe rehefa fifidianana zany fifidianana madio mba hitovitovy daholo ny rezika rehetrarehetra zany ny mahatonga ny filoha-pirenena hoe miala rehefa zay ny esprit ny constitution antsika hoe aloha miala izy satria mba tsy azo tombony izy eo satria mba hampitovizina ny olona ao ny arabola sy ny sisa rehetrarehetra ngazay rery mivoaresaka an'izany fa nietsika zay satria manao be marena ny fitondram-panjakana averina mandeha fotsiny ty ataoko fokely 2018 2014 indrindra ny 2018 dia namoahany mpiara-mombonantoka tamintsika an'le hoe en transition démocratique Madagasikara zany hoe misy zavatra nikena tao mety misy fantatra fa tsy tonga amin'ny tena mba eritreretina tao fa ho tombotso ambony firenena dia nikena hoe hoany amin'ny tsaratsara kokoatsika zany natonga natsika teto anatiny nareo mpiara-mombonantoka ny sadek ny sisa zay iatsotsika vonjy rehefa sahiranytsika satria tsy mahay fandamina malagasy dia nametraka n'ireo fepetra hoe ireto kosa mba dingana amin'izay tokony ho ataonareo rehefa tonga ny 3 aiza ireo zavatra ireo na ray ary saminay namaky an'izany na ray ary ho fa dia miziriziry fotsiny fitondram-panjakana hoe nareo any namorona an'io mialatsiny fa famba nitsainy zany eo fomba fitatana firenena ao aminatiny mitomany ianao na lisy mpifidianana io na ny fomba rehetrarehetra fantatrao fa misy tsy mety tsy ampy mila fenona mila sy asorona no anatin'ny lalàna zany inona no valitena ataon'ny fanjakana malahelo toerana ireo zany ane mahatonga ny mikorotana ny firenena anankiray zay ny jorona io fa ny hoe ny seze sy ny sisa mpanao politika mitady fitondrana tsy manao politika ianao rehefa tsy tady fitondrana aiza nisy eo zarangano politika fa za tsy hiditra amin'ny fitondrana fa mila miandro ny firenareo tsy miala amin'ny hevitra ny joronao anao zay mahasamahafana fa tsy hoe na le hevitra ny lavinao ary le hevitra fototra ny resahako dia tambazan'ny olona eo anao dia miala amin'izay
zay manokana dia tsy anatin'izay zay idirantsika zay fividianan'izay fa faranako ary le lera raha matoa solomam-bahoaka atsoaselohanao raha mikasika anareo solomam-bahoaka manokana satria anisan'ny hoe herijika na tonga an'izao lera zao raha ny fanazavana no entin'ny mpandrindra nasionalny asme mateo dia hoe ilay dinamika izay nanananareo solomam-bahoaka tsirairay avy tao anatin'le motion de censure za mieritreritra hoe iny ary ny fitsipapitokisana tsy naombingela izy marina va 5 nareo ny tao fa tsy totosa hatramin'ny farany le izy ahoana zany ny antenaina fa ity hetsika sy vovonana ataonareo ty no aomby satria reny ary nandeha ara-dalàna nanaraka ny texte ny processus rava teny antsefatsefan'le izy tsy tonga hatramin'ny farany na le latsabato miafina ary tsy tanteraka akory dia mitodika aminareo zany androany tsy efa nangatsika ve le 5 tsy efa nizarazara ve ny arivan'iny any moa dia efa betsaka ny ala nanohatra ny sonizy nataon'ny maraina androantsika febroary miresaka tompoka 5 tokoa no nanao soni ary tokony ohatran'izany raha ohatra ka mbola nomena fotoana na nangonana soniny teo anivony anteny oera-pirenena satria raka ny voalaza ny maro anisa mihitsy ny amin'izao fotoan'izao no mahatsapa fa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy ny fitantanan-draharaha ary tafahitsika ny firenena latsaka tanterena vahoaka sahirana ka mangatsika ve ho ianao tsy mangatsika velively ary raha iverina kely amin'ny resaka fitsipahapitokisana isika raha nandeha ny latsabato tamin'iny fotoana iny dia samy afaka maminavina isika hoe inona ny valiny seho teo ka nahatonga ny reny fikoropahana teny anivo ny mpitondra tamin'ireny fotoany reny nanao ny tsy tokony atao ka tao arinan'iny tsaronareo tsara ianao moa mahafantatra satria ny mpanao gazetinareo anisan'ny nanaraka dia mbola nanao etsika nakeny amin'ny filan-kevitra ambony miaro ny tanitandalàna sy ny demokrasia eto Madagasikara HCDDED ny sombavam-bahoaka vitsivitsy misy aminay eto reto izahay reto ngamany sy ny maro hafa 12 nangataka tamin'ny filan-kevitra ambony izany hoe mba hoeto any amin'ny HCC fa tsy manaraka ny lalampanorenana ny zavatra mitranga fanambarana tsotra miainga tany amin'ny filohan'ny anteny oera-pirenena sy mpikambana vitsivitsy tao birao maharitra no nentina ny sakanana ny voalaza ny lalampanorenana dia ny arahantsika nahita moa rehefa diso mahazatra loatra hoe tsy mitombona ny HCC indray io fa zay moa ny anazy ny ambetindresakany tsy miravoravo tanana nefa ny zahay sombavam-bahoaka tao arinan'io fa mbola niverina nametraka amin'izao fotoan'izao ny taratasy fitakina indray mandeha ny tondrana ny oraha io eny anivo ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana tena 20 ny sombavam-bahoaka nanao sonian'izany amin'izao fotoan'izao ary voapetraka somatsara eny anivo ny HCDDED ny fitakina tsy natao fikoropahana fa natao ampieverana ary noraisina ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avy mba lalampanorenana tamin'ny fotoana iny satria teo anelanelany 7 sy 7 no nanakianany ny atotan-kevitra napetraka teny anivo ny HCC ka efa voadinikay ary nakana mihitsy pahay lalàna ny momba izany na afahana indray ankehitriny nametraka io fitakina io eny anivo ny HCDDED mba hoetiny indray eny amin'ny HCC mba hijerevana hoe fanambarana miainga avy amin'ny birao maharitra ny filohan'ny anteny oera-pirenena ve mahasakana ny zoany sombavam-bahoaka mahasakana ny zoany anteny oera-pirenena anao fitsipahapitokisana rehefa tokony ho atao zany satria everiny fa tsy nisy fahombiazana ny fitantanana ataon'ny gouvernemanta zay aloha ny zavatra azoko lazaina ka tsy mangatsika fa tena mafana dia mafana amin'izao fotoan'izao tena eo ny hafanam-pona sombavam-bahoaka
eo anatrehan'izay fa nitsakitsahana ny zona izay amin'ny fomba tena manitsakitsaka ny lalàna tanteraka. Efa namalanareo ny prime ministre lehibe ny gouvernement Antsay Christian tao amin'ny fandarana amin'ny fahitalavim-pirenena mpanongam-panjakana mpanakorotana zay no nisokajiny prime ministre ny etsika anareo solomamboka iny raha mijery atsika izy androany inona ny avalinareo solomamboka azy tsotra ne zany mino afa mahay mamaky teny ny prime ministre lehibe ny gouvernement fa ao anaty lalam-panorenana ne 5-7 no misoratra mazava hoe azo atao zany fitsipaham-pitokisana zany asa ngamba ny lalam-panorenana zany mametraka hoe azo atao ve ny fanonganam-panjakana zay ny fandikana en'izany resaka fomba demokratika ny ametrahana an'izay satria solombavam-bahoaka nahazo fahefana avy any amin'ny vahoaka ary miaro ny tombontsoa amin'ny vahoaka no tonga amin'izany fanapahan-kevitra izany raha ny tenako manokana aloha ny fahalalako azy ary nizaniza na amintsika eto Madagasikara na amin'ny tany demokratika hafa dia samy mahafantatra hoe azo atao izany ary izay no ara-dalàna fa fatahorana satria miariary ny tsy fahombiazana enatra angambany tsy haiko mahatsapa tena ny lehilahy hoe tena ho tonga ty fa baraka maromaro misy roa ny politika kapobe ny fanjakana gouvernement nentina teo anivony anteminera-pirenena maromaro ny zavatra lazainao tainao tsisy tanteraka ka izay no nahatonga n'le hoe lera fotoana zao nanao nandray andraikitra ny solombavam-bahoaka tena anivony anteminera-pirenena misy aloha ny ataoko hoe asa nahita fahombiazana tampoka teo anelan'ny 7 Desambra sy 9 Desambra dia ohatra ny mety indray tsy zavatra ty azy zay fa maro aminay dia mbola mijoro tanteraka ao anatin'izany fieverana izany hoe tokony ovaina zay aloha ny zavatra azoko lazaina ary eto moa satria lera ny tena ny nahatongavantsika eto dia manome tanana ny antoko politika maro tsy ireo hitantsika ireo ihany fa mbola misy betsaka manome tanana ny firaisamon'nym-pirenena tonga manotro ny olotsotra ny syndikaza miaro ny zolom-piasa satria anisan'ny tena miaina ny fahasairanana ny mpiasa zay eo anivony orinasa maro samihafa mpiasa eo anivony fanjakana amin'izao fotoana izao hitantsika samy mahenontsika ny zavatra mitranga dia anisan'ny makasitraka sy mampirisika ary tsy eto andrenivohitra ihany fa eran'ny faritany amin'izao fotoana izao dia mitaky an'izay hoe zahay koa mba te handray anjara ary anisany no zavatra ho ataon'ny lera dia ifanantona any amin'ny faritany mba samy tompony malagasy rehetrarehetra satria lera ho antsika rehetrarehetra zao lera ametrahana ny rariny lera ametrahana ny ara-dalàna tiantsika ny fifidianana fa ohatrany saika hiteny kely amin'le hoe valikafatra ho an'ny prime ministre ny doyen tsika raha mijery atsika izy androany iny tena tiako nahitikitika ny saiko zany le izy hoe raha tamin'ny toeran'ny prime ministre aho nanakambo aho nametraka fialana aho na dia sy tonga tamin'ny voty aza ary izy aza tokony angataka vote de confiance afatarany fa mbola ekeny solombavam-boaka ve izy sa tsy ekeny malaza izy fa raha tsy ny filoham-pirenena no manaisitra azy tsy ametam-pialana izy fandarana moa zay le tsy fananana ambo e raha manakambo izy de afa-baraka fa mitanjaka an'izy eo tsy tsony ny maha-olombelona azy mitanjaka izy nampitanjahany solombavam-boaka i de mandainga fotsiny zao aza hoe 105 de nahazo 107 izy dikan'izany 202 zany nisanay 212 nisanay lasa 107 tiany officiel afa le 105 nge nisy mivadika ny arive isy mivadika ka tsy azo amin'ny lalam-panorenana voasoratra ao amin'ny règlement intérieur anay koa ny signature efa napetraka tsy azo sotomina zay le tsy fahaizandrao raha sasany eo milaza fa hoe to afahafa to anongana amin'ny président de la république ty anao député ve
dia tsy alala hoe manavaka ny motion de censure fanongoanana premier ministre sy motion d'empêchement fanongoanana président de république eo anao fanapetraka anao signature anao vo tsoahana tsy azo atao zany zay hinendrela zay ko anareo fa zay mako comprendre les députés za manokana comprendre ny député zay nangala ny signature mba atao hoe fa nanahirana izy iny fa dia naleo voan'ny pression zay ka dia nalainay misy milazan'zany eny esoronay le izy nefa tsy azo esorona ny raha fa mbindakana zany le procédure tsy azo esorona tsy miandry any amin'ny vote fa tsy ilaina hoe intervention président de république hoe andao fa esoronareo ny rahanareo dikan'zany reo mako ma miaccuse anay hoe nisy vola tao izy nisy vola za io ve nandray vola sa le olona nisotomona andeha anao solia ary zany lasa 107 zay ny problème izy miteny hoe raha tsy président de république izy tsy miala dikan'zany tsisy dikany zany zay ato nefa lampandrena manome anay zay droit zay autorisation zay mahafaka manao zay mahafaka manongana amin'ny président de république ka ny anay zany indrindra fa misy pression antrany amin'ny présidentenay ny elizy tsy aviavy fahatany olona juriste iny mily maromarina fa tsy izy ny anao fihetsika ohatran'ireny fa pression azony ary izy tsy akanao démission mihitsy any izy noho ny pression mahazo azy fa zay ny teny azy hoe présidente 100% na voafidy anao nisy an'le toy an'le hetsika nataonareo maly alakamisy tiako teneny mbola misy fanantenana ve zany misy fanantenana zay makaiza sika simple bon sens na olona tsy mahininindra tsy constitutionnaliste zany afaka milaza mihitsy fa hoe mitombola iny zavatra iny hoe satria nahavoan'le teo anye ny hoe na ny misy fandrosoany kely nangataka ny avia ka tsy compétence ny zareo amin'ny CACDE izy raha zay zany fa mangataka contrôle de constitutionnalité zay navira io moko ndrezatena azy zany sur la forme fa tsy fond azonay manao requête fandroany zay ka zay mino fa tena mitombona ny zavatra ny ataonay any ny tontolo ny fifidianana satria rehefa nampifantarina tamin'ny fomba ofisialy ny lera dia hoe mitaky ny anaovana fifidianana andre mato rakoto vaorivo io fifidianana zay takianareo io fantatrareo tsara ny zavatra zay angatahanareo fa randray ohatra zao ny liste électorale eto amintsika dia tena hoe tsy misy mihitsy asa ina nitosikan'izany interconnecté angambany ao anatin'ilay fanaovana ny état civil ny renseignement électoral tsy misy miainga mihitsy am'izao fotoana zao ary za zao mahita chiffre fatrany amin'ny 4,500,000 personnes tsy tafiditra anatin'izany état civil zany ary ny velany andrenivohitra no tena tafiditra ao anatin'le izy PDB ny rafitra eto amintsika amin'ny préfecture eo ny district tsy misy an'izay interconnecté zay le olana eto Madagasikara ary ny tena manahirana aza misy olona milaza hoe ampiakaro satellite tsy ny sala amin'izany ianao mahita ny Chine ianao any amin'ny 1 milliard 500,000 zareo maninona tsy misy doublon tsika mbola moins de 30 millions d'habitants misy doublon triplon ao anatin'izany rehetrarehetra zany lera no resako androany mitaky ny anaovana fifidiananareo zany ary nefa mbola tsy milamina sa io mihitsy mampety anareo lisy fifidianana sy ny tariny io la précision zany miditra fond zany tsika amin'le lera zao fifidianana ny lalatsaina aloha rehefa tsy manao ninina tsy azo nininina rehefa manao ianao manana tanjona ianao zany nanana tanjona ny ireto olita reto ary be tabe koa ny mbola manana an'izany ny anatsarana mety amin'ity firenena ity satria anisan'ny fototra ray mampilamina amin'ny firenena fifidianana fa mety fototra antony iray mampikorotana amin'ny firenena indrisy ny aina amin'ny firenentsika zany toy ny firenena maro eran'izao tontolo zao rehefa tsy alaminy fifidianana io on aura rien sans rien tojo anatin'izany zay nisy ny eny ve dia ny amaraina ambara azy rehefa lera izy io faharoa ozy aho hoe ny fanontanianao hoe apiko kely fotsiny tena fanairany ity
10 500 000 mahery kely no teo na 600 000 ny inscrit tamin'ny liste électorale io a tamin'ny 2018-2019 nanao ny fitondram-panjakana mbola tsy nanao rapport izy a 3 millions nanaovany an'le jugement supplétif le tonga dia nahazo karapanondro isorana mihitsy satria misy praitandazana amintsika zany a tsy nanana an'izany tafiditra fa natao tonga dia natao ao anaty lisym-pifidianana iny zany le rajout iny dia nakaiza zany le 10 500 000 raha nasoranao le 3 millions 7 millions zany sisa dia titana lean'le olona entre le 7 millions sy le 10 500 000 tena reo marina zany ny doublon sy triplan tao raha tena nanadio izy mamperitreritra zany a fantatrareo fa misy an'izany nefa nareo manery hoe alefasy foana le fividianana lasa complice zany nareo raha lany ao anatin'ny fividianana diso be zany mialatsiny aminao a diso be zany zay lazaiko teo tandremo fanakorotana atsika io raha fohatra tsy ekenareo zany tsy mila olona baka plus 24 dia mahazo an'izany 10 taona lasa venao 10 500 000 ny olona voasoratra taty mpifidiananao dia manao ezaka ianao manadio mety marina zany nampinao 3 millions dia very teny an-dalina teny ny 4 millions manamarina iny zany zay indrindra ny didavana io manao akamely reto mieritreritra ny olona dondrina be aza fampanao an'izany fa firenena iraisany io izy prérogative mpanjakana fotsiny fa io zao izy niahianapetraka foana tamin'ny seny hoe tandremo a fa mba ataovinata mangarary io mba henoy ny olona marina fianao nahazo toerana zao fa reo olona koa ne mba manana fiainany mafantatra za zao teo ananisana gagabe eo ananisana ny fomba fanisana olona tsy fampieno satria hoe nareo ny tokotany non tsy mety zany fa zavatra samihafa zany zay a tsy omba ny tsy fanarahan-dalàna mihitsy akory ka manina raha zay aloha ny alamina fa tsy hoe alefasy io fividianana mihitsy tsy maintsy misy io fividianana raha rahampitso fanjakana no manaiky an'izay a dia anisy manatolo-kevitra mihitsy zay a anatsarana an'izany zay ne io tanjony io fa ny fanjakana rehefa mamaly dia ono izy izy ny conseil spécial ny andriamato président io nizo izy fa rehefa tsy anao nareo aza manao rehefa tsy manam-boly nareo aza manao nganao rery ty firenena ty mialatsiny aminao azoko be tsy anao rery firenena ty fa fanjakana tantana firenena fa tsy mitantana ny toko akory mety tombotsoany antoko zany atonga azy anana ny eritreritra fa io mety aminy ka io ny ampandany azy fa rehefa mieritreritra ny firenena ianao dia tsy tokony zany ny toetsainao zany itsanganana io satria tsy hitanay amin'le mpitondro reo zany toetsainy zany tsy toetsaina mpitondro zany ary voararany lalam-panorenantsika fa ny filoha-pirenena tsy filohana ny toko akory tsy tenenina fotsiny zany fa anatin'ny fomba fietsika ao amin'ny maha filoha-pirenenao hoe tena filohan'ny firenena ity tazantsika ave zany amin'izao fotoana zao mialatsiny dia erovana koa reto vahoaka fetsifetseny reto anaovana nyty etsika ray manontolo ity mba hanakomana an'izany tsy fahombiazana zany koa raha tsy mijoro reto mpanao politika reto mba hiaro an'ireo miaraka amintsika ireo mahantra kely mety voareboreby amin'ny vary raika apoka sy vary masaka feno kario zaraina dia ho vidino zalambongadiny amin'ny kapoka indray ka zany ane nijoroan'ny mpanao politika tsy mpanao politika ianao raha tsy mijoro amin'izany zavatra atao zany hoe tandremo fa fetsifetsen'le mpitondra fotsiny andre nasanatria fetsifetsenay fa tokony arovan'ireo vahoaka ireo satria zay aloha ny zava-misy ataitra anareo ve ny fanapaha-kevitra indray sy filoha-pirenena hoe andotsika mba hitodika eny amin'ny sosialy dia nezakazaka any amin'ny tany famokarana vary izy nanaterany vary feno kary aminay ihany tena mijoro mihitsy zay azo ve mijoro rakoto vao hoe mba tsy mety kosa zao zay nandeha tamin'ny monsieur le président ka nalina ny namboarinay zesika ny oetinay kibotany ny oetinay tsy nisy vokany teno eo fa nisy vokany teorinan'izay ka eo zany mila inona ny rôle atsika mpanao politika miaro an'izany tandremo fa mbakainy olona mpiray firenena amintsika fa ampy eky zay nijoroana hoa fa averiko indray mandeha ty fifanambanina fotsiny amin'ny resaka amin'ny communication politique hoe nareo malahelo ny seza jereo hoe nareo olona efa teo daholy nareo olona nona efa voky efa mangina tsy izy zany
mampirehefarehefa ny firenentsika zany a fa fitondrana firenena toko dia politika fa le rangany teny an'izany tary amin'ny toerana teny any azy politika nataona na politika ty firenena ty fa fitondrana firenena dia politika fa izy zany le zay mpanao politika fona amin'ny jesosy dia anandrarara le rangahy io ny zavatra tiako resana mantsy lay solution anareo mihitsiny lilera zany resako androany aloha tsy ho ambakaitsika le vahoaka inona zany nareo mitaky fifidianana io ny PTF mazava ny azy io zany nivondrana européana hatrany amin'ny taona 2024 nametsaka an'iny boky iny izy teboka 7 ny tao anatiny iny androany lo miara-mahitsika hoe firy amin'ny 7 ny totosa sy tanteraka ary reny dia nampiarina amin'izao tamin'ny firenena maso gananga manitako nampiatra an'iny an'ny vondrona européana iny io fa nisandatra izy rehefa nandeha les proposition ny vondrona européana inona anazy iny mazava iny fa ny anareo inona le solution entinareo an'le fifidianana ary manomeza ohatra androany izy mpifidianana makaizy processus makaizy seni makaizy ome ohatra mivantana zay tsy iverenantsika amin'ilay fa introduction natao teo sy tonga tapoka amin'ny fifidianana reny recommandation reny vita fifidianana tamin'ny 2024 raha mamaky tsara tsika dia efa napetraka reny zay le lazaiko teo tamin'le hoe ny zavatra ny akena tao misy témoin eto ny zavatra ny akena tao hoe andao asorona ohatra le famerana ny vola ampiasaina lehibe zay andao asorona ny hoe avaizareo loranom-boly reo satria fantatra ny tany transition fa be da be manam-bola any ivelany any ka tsotsotra angamba mampiditra azy eto dia nitsangana ny olona nitsangana tamin'izany hoe dia inona nataon'ny majorité tamin'izany andao ary asorondreo amandomaro fa tsy niala teto akory fa miverina tao amin'ny braony zany filohampanjakana tamin'izany dia miverina tao hoe monsieur le président fa ireto kosa amin'ny 3 efa mba tokony hita soritra hoe nanao digny anainareo amin'ny lisy mpifidiavana tsy tongatonga fotsiny ny olona miteny amin'izao fotoana izao hoe tokony nanao ezakitsika nantany tena aloha tena ilaina ve sady ilaina ve ny kara-panondro amin'ny fifidianana no miaraka amin'ny kara-pifidianana ka raha eritreretinareo fa ilaina zany dia mba sifisary amin'izay tsy to zao ny tenenana an'izany sy ny maromaro teboka 3 aiza amin'izy ireo ahoana ny tsy takinay dia ozy ianao inona ary nitakinay nareo zany miombokevitra an'le amin'ny union européenne io teboka zao ny lazaiko anao sa inona le an'ny lera zay lazaiko anao le ohatra teo inona nitakin'ireo lera reo ny fanadiovana an'izany mbola mety antany ianao rehefa aveo amin'ny resaka teo-karena sy ny sosialy fa raha fifidianana dia anisan'ny raisanay zany tsy membotra fifidianana raha izay andao diovina itokotany be ny fifidianana io mba hitovitovy amin'ilay hevitra fototra nijoron'ny constitution antsika zay zao fitondrana zao nampandana izy tamin'ny 2010 mety zay koa tao anatiny misy ato aminay tao anatiny ny hevitra fototra dia mba hitovitovizany rehetrarehetra mampalahelo ane mieritreritra ny union européenne tonga teto eritaona sy tapany laza zay dia milaza hoe eto aminareo ne tsy fifidianana fa mividy olona fotsiny nareo satria tsisy ezaka natao ary zany ankehitriny mamparisarisa fantatry ny rehetrarehetra zany indrindra mpitondra mamparisarisa n'ireo mpiaramombonantoko ireo hoe ianareo mangataka nefa ny zavatra mba mifanarahana ary zay ny zavatra ny teninay tamin'ny filoha Andrajoel anisan'ny tenina azy tamin'ny passation hoe président ianao lany aho oke tombontsoan'ny firenentsika fa zao reto kosa mba misy zavatra ny atao hoe acquis démocratique satria nandalo fotoana sarotra tsika fifidianana 2014 mbola sarotra nini 2018 ny zatra nanahirana fa andao mba hatsaraina amin'izay kosa lizy aiza lizy amin'izao fotoana zao ahoana zay tsy hitsangana fitesitra izy mba ianao fa zany no izy zany ny tenina tamin'ny premier ministre Tsay Christian zay mbola premier ministre hatramin'izao hoe reo anie le zavatra tokony ataotsika mba hampilamina an'ity fireneny ity farafaratsy ny fifidiana zay option économique ny alainy hoe ny téléfika mbola resahantsika eo satria mba nabaka faiza le lalana makany amin'le anadiovana le tokotany be ozy ianao teo dia mila ny lalana makaiza mila ny force exécutoire zay le tenety so dia io ary le tetezamita fa misy contradictoire ihany ndrareo zany inona ary ny lalana oentin'ny lera androany anadiovana ny tokotany be any fifidianana io aiza ny fahefan'ny lera androany le maly fa hitanao fa hitatsika efa nampididitsika lalana iny
fa zay ny amaliko an'le izy hoe rehefa tsy manao n'iny ianao a dia tsy azo n'iny ianao zany any amin'ny fanjakana ny baolina za fitakiany zany tsy zay rery fa manamafy ny fitakiany zahay satria manana député manamafy zay oa fa tsy anay rery tsy mazy akory zany tsy mitady ny lanitra akory zahay tsy mitady sotasoty zahay fa rehefa manao be marena ny fanjakana dia izy no tompona ndraikitra eo zay le lazaiko hoe conséquence zany fa ny objectif zao a ny aplamina amin'ny fifidianana ny aplamina amin'ny fifidianana tompoko andanantsika amin'ny fifidianana dia andao ifampiresaka fa tsy mitady ny sezanareo akory zahay andao ifampiresaka satria tsy anareo rery ny fifidianana nefa fantatra fa mizatra tsy mety ao profony zany nataony seni teo seni mbola afaka mivoteny tamin'ny mois de décembre nangataka ray volana hoe amin'ny ray volana zay natsarany azy eo inona ny valiny dia mbola rotoroto fotsiny ve fa zay roa fa mahafaly anao io namoaka date indicatif izy mba anarahana ny lapanireny. Premier tour 9 novembre 2023, deuxième tour 20 décembre 2023. Zay aloha no tolokevitra amin'ny seni saika angataka fitenenana kely teo mahakasika an'izay le processus électoral sa le fanadiovana tokotapy daba hevitra hoentin'ny lera fanambarana nataonay dia tena mazava rehefa nazavay ny président Rivo Rakotovao amin'ny antsipriany hoe mila diovina ary mila atao azo antoka io fanatanterahana ny fifidianana io tsy zahay rery no mitenen'izany fa ianao mihitsy ary ny amafisiny teo koa moa fa vondrona européana resahanao fa vondrona afrikanina neny tena topo-kevitry niainga avy amin'ny SADC izay nanana mission d'observation teto niarana tamin'ny vondrona afrikanina dia ny afatra niainga avy amin'ireo mitolo-kevitra recommandation ny apita satria zay moa le subsidiarité any amin'ny vondrona iraisam-pirenena hafa ary hatramin'ny firenena mikambana moa zany amin'izao fotoana izao miombon-kevitra amin'io nisy atrikasa tamin'ny volana décembre atao amin'ny Novotel namoboasina amin'ny antsipriany hoe izy amin'ireo recommandation fito amby roapolo voalazanareo ireo no tanterahany fitondrana amin'izao fotoana izao dia eto moa isika miara mahita fa tsy mbola misy tanteraka ary izay no antony tsy mampisy ny famatsim-bola avy amin'ireo pray ombonantoka ireo anatanterahana ny fifidianana satria na izy ireo mahatsapa hoe tsy araka ny tokony izy na izy ireo mahatsapa hoe tsy feno mifepetra amin'ny fifidianana izay ho tanterahana eo raha ohatra ka tsy vita le fanadiovana ka tsy mila tetezamita zany zavatra zany satria lalàna no hosoloana tokony hovaina lalàna mikasika ny seni lalàna mikasika ny fifidianana na code électoral mbola misy fitaom-pivoriana ra-potoana ny antenera-pirenena amin'ny volana May ho avy zao azo anatanterahana an'izany malalaka tsara ary mbola malalaka ihany koa ny fotoana ampiarana n'le lalàna ny fomba vaovao famerana ny vola ampiasaina eo ihany koa moa ny famerana zany lazaina hoe pré-campagne sy campagne zany ao ihany koa ny mikasika ny fisiny solitena ny antoko politika eny anivo ny senia sy ny maro hafa fanadiovana ny liste électorale moa voalazanao teo tokony hiarahamanao zany zavatra zany satria raha maro anisa tokoa ny eo anivo ny fitondrana tsy any zareo rery Madagasikara tsy any RD ny Madagasikara sady tsy any TGV ny Madagasikara fa any malagasy ary zahay reto solombavam-bahoaka n'izany Madagasikara izany mitondra feony malagasy hafa izay tsy mitovy firehana sy fironana politika amin'ireo mpitondra ireo ka raha tena demokratika marina raha tena demokraty marina zareo dia tokony haino ary tokony anana fahalalan-tsaina ary tokony anana fanetretena satria ny mahasoa ny malagasy ny jerevana fa tsy ny mahasoa ny malagasy ao anivony RD irery fa tsy ny mahasoa ny malagasy mitovy hevitra mpitondra irery zany zavatra zany ny mbola tsy takatry ny sain'ireo mpitondra ireo amin'izao fotoana izao ka ny lera eto zany dia manamafy fotsiny nefa voalaza ny pray ombonantoka nefa voalaza ny antoko politika maro samihafa sy ny mpisehatra eo amin'ny raharam-pirenena hoe tokony iarahana mijery
ary tokony hifampidiniana fa tsy anao didiko felehibe ianareo raha mahafantatra raha teo fa raha ny isan'ny mpifidy na voafidy izany mpitondra izany any tsy ampy-apahefany zay no azoko lazaina. Resaka isan'ny mpifidy zao ny filoha Andry Rajoelina raha tsy diso latsaka kely ny 2,600,000 voix teo ny azy. Sady io na ame ohatra kely tato makasika ny hoe any amin'ny 4,500,000 voix any tsy tafiditra tsy voix persona any tsy tafiditra anatin'ny état civil. Zay zao dia efa misy akony be any amin'ny fifidianana zany mbola tsy ampiatsasany le tsy tafiditra akory ny vote azon'le président ankehitriny raha manao analyse kely zany tsika. Ka tiako antanina zany raha ohatra ka miresaka io zany lisy mpifidianana dia ny eritreretin'ny lera zany androany any amin'ny assemblée nationale no atao ve ny fanatsarana zany tsy ilaina tetezamita araka ny resaka teo ihany zany za zany mila zavatra précis tsy ho fitapitahana ntsony le vahoaka na ambamboarana ntsony le resaka fa zavatra précis hoe makaiza zany no anatsaratsika zay processus électoral zay toko raha misy hoan'ny volonté politique ary fantatra ny fitondram-panjakana fa raha andany amin'ny voie légale ianao dia ny fitondrana zany fitondrana député ny ariny ny mpanatanteraka ary ny parlementaire sy ny sisa raha ny anao ny ataoko hoe proposition d'amendement am'ireo na proposition de loi am'ireo raha manana an'izay fahasahina ara-politique zay fitondram-panjakana fa tsy miafina amin'hoe mitady seza fotsiny reo olon'ireo tsy tonga koa raha ny session de vite zany ary raha resy lahatra izy dia mety ny député any mihitsy ary no mitondra le izy ao satria resy lahatra izy fa anatsarana ny fitanana ny fifidianany reto vity zay ary zay antoko zay ny atoko ao anatin'izany keo ny vondrona lera fa miomana amin'izany satria mba mety misy manapaizana kely ihany koa zay miomana amin'izany zay hoe reto ny mba hoentina ambony latabatra boribory anatsarana an'izany tsy makatapabolana ray volana akory zany raha misy ny fahasahina miresaka amin'izany dia mandeha amin'izay araka le calendrier teo satria zay man tsy valin'ny olona hoe tianareo aembotra ve zany le izy fa nareo mitaky an'izao tsotra kely io zareo fotsiny eny recours amin'ny contentieux électoral le sarotra be zany ny mahatonga an'ireny le hoe azo raisina fa tsy mitombony reny zany ny atsaraina raha misy azay volonté politique zay verina am'le taimina ialana am'le hoe nareo ve zany mitady anembotra an'le izy a mois de mai io rehefa ary nitanjona ho an'ny firenetsika dia ny maro anisy amin'ny assemblée nationale io no mitondra amin'ny proposition député rainy dia afaka mitondra azy fa mba hoe niekeny be sy ny maro zany iny ho an'ny firenena fa tsy ho an'ny antoko anankiray vite zay manao décret d'application izy mois de juillet amin'ny mois de novembre any fividianantsika donc tsy mitombona adihevitra tiana ateza fotsiny le adihevitra hoe zany takinareo zany eny mampiembotra ny fifidianany ataoko ngamba fa mba hidy am'izay orinan'ity zavatra nyresanay na mivondrona lera aloha dia mazava tsara ao an-tsainay zany hoe raha misy ny finiavana ara-politika tena misy tokoa ny fitiavana tanindrazana raha mijoro lehibeany veriko ny amandeha ho ray aman-dreny ty firenena ity filoham-pirenena tsotra kely manao an'izany fa raha manao ny ana ihany ny ana reo loko orange zay ihany ny ana dia sarotra io ka zay mihitsy no hidirantsika amin'le financement n'ilay fifidianana mantsy ny vice président Razafy Tsandraova Brunel efa nanome tolo-kevitra amin'izay resaka vola ampiasaina amina fampelezan-kevitra zay fa hitantsika ny zavatra ataonareo ao amin'ny antemera-pirenena todika amin'ny doyen mihitsy ka zay le zantsika amin'le mikimaky politika ao anatin'le izy hatramin'ny antemeran-dolona ary moa reny nanao fanambarana nanohatra ny fitsipapitokisana zay nataonareo ka zany zavatra zany mihitsy raha miresaka an'izay ataontsika hoe financement zay tsika inona zany le aianareo ary inona le proposition anareo moa ny financement ny tsy vice président de l'Assemblée nationale monsieur Brunel ihany manana an'izay hevitra zay fa nyrerarera dia manana an'izay mihitsy zay le izy fa araky ny teniny monsieur Rivo teo Rokotovao dia hoe tsisy ny volonté politique avy amin'ny fanjakana tsy visaony mitaky an'io efa ela ny mpanohitra mitaky an'izany hoe isina concertation nationale manaovana ny lalam-panorena anaovana ny
i CNI fa ela fa mety tsy hitovizanay am'zareo ngamba de lui anao gouvernement du national ka za ndray sahalan'ny za manokana hoe tsy de porony loatra koa hoe arovana an'izay mba hitadiavana toeranao zany fa azo atao le inona le tsy por io le gouvernement le momba ny gouvernement d'union nationale na de transition iny aloha miety tsy izy iny fa azo atao araky ny tenin'ny monsieur président Rive manao mivory amin'ny latabatra boribory na olombitsy isaky ny antoko sy ny namany mini concertation nationale azo atao zany mba évitena ny hoe hidiranao anatiny ibosesika ao anatiny gouvernement koa ny mpanohitra sy ny namany fa azo atao mihitsy ny miara-midinika amin'ny latabatra zay le concertation zany zay na concertation le anarany na inona tsy fantany evitrao sa evitry ny lery zay evitrinay mihitsy zay satria zany hoe tsy miditra amin'ny gouvernement mba tsy hanaovandrao hoe zay te hiditra anatin'ny gouvernement raha eritreretiny moa zany hoe tokony hiditra anatin'ny gouvernement ina moa ny olana de miaraka amin'ny géré io fa azo atao misy accord politique avy eo hoe andao mpandanina ny assemblée nationale pour la formalité ampandanina roa maro anisany ilany io fa tsy eo indray ny hoe isy validena fotsiny validation fotsiny atao de vita zany dia raha ohatra manana volonté politique reo de tokony anao an'izay mba tsy ampidirana olona anatiny inona ty izy mba tsy ampidirana olona zany anatin'ny gouvernement avy aloha tolomondreo responsabilité ndreo tsisy sahirana am'zany hiditra anatin'ny gouvernement zany zay zao ny efa nisy niantso hoe ampididrola anatin'ny gouvernement de zao ny tena nataoko hoe raha mbola ao nitsay zay efa naloanay tsy hiditra ao zahay ataovy courany anay zay tsy hiditra am'zany satria efa naloanay izy efa niantso anareo zany ny fanjakana niantso mihitsy azona olona avy aminazy moa na misandoka fa hoe avy amin'ny président de république monsieur Paolo tonoloko mihitsy gn'anarany monsieur Paolo hoe mampiantso anareo président de république hanoana azy amin'ny fividianana dia avy eo zay zany oa hanoana azy amin'ny fividianana zay ozy de avy eo mbola hiaraka amin'ny nitsay mialatsino ataovy croix zay tsy hiditra am'zany zay hevitro mihitsy o ny lany tamin'ny assemblée nationale fa hoe aongana izy avy eo nataoko mbola anao tapage médiatika nanazavany fipetraky iny tao de za ho hitan'olona raha tena mpanao politique marina nihevitry ny nation moaly tsy tokony de mantisavany am'izao de mbola anekindray aho zany amin'ny olona fanalohako hiara-iasa aminazy eo tsy za moa natao fa hoe olona bakamiko zany sy baka aminay dera mihitsy de mirefugienay zavatra zay raha olona tia toerana zay de fa naneky an'zay de nanome semana azy aho na izany azy hoe tokony izy ho aho de raha manao gouvernement d'union nationale la inaby io raha io ireo mpanohitra sy namany aby reo de avy eo am'izay ao izy manambotambo hoe andao mba hanoana anaka fa tsy hoe andao hanoana azy zay de mizay miditra raha aonao moa zany forcena am'zany tsy azo atao mihitsy zany ka raha misy ny fandinihina ambony latabatra zany de misy ny accord politique hoe andao mpandalina ny assemblée nationale tia mba ho validena zany de mety n'izay mbola tsy tara ny zao mbola any mois de novembre ny élection tsy tara zao fa tokony ataon'zay raha olona manana raha ny problème sao de isy korontana na miposte indrindra indrindra fa miposte élection sao de izy korontana any tsy aneky ny vahoaka de metsiny vany hoe raha misy korontana fa iny manakorotana zay moko zay accusena zany hoe mpanakorotana zay sina tsy manana de atao mpanakorotana zay andamin'ny zavatra zay mato tsy niteny etra am'izay de misy dikany ka miteny zao lerany zao
itenenanay ka tsy tokony ho lalalovina zay maro inareo fa niresaka teo hoe le momba ny financement ka zay mihitsy nary mbola somary iverena kely ny amin'ny candidat voaresakitsika kely teo fa le financement le fifidianana mihitsy laninareo 45 milliards d'ariary zay no budget menareo any seny akory ny agagany mpanarabavao fa rehefa nangataka famatsimbola tany amin'ny mpamatsy vola ny filohan'ny seny to hatrany amin'ny 333 millions $2 no ilainy tena lavitry ny kitainy afo rehefa nanontaniana le prime ministre de hoe tsy maintsy misy amin'ny fifidianana ary anokanatsika vola manokana ka ianareo moa no mpanapaka nyo resaka teti-bola io avy ny LFR zao ahoana ny fandehany satria raha ny mpamatsy vola aloha miresaka basket fongotsika raha mbola tsy misy miaingamiainga misy ny any ka so de alay-panahy any tsika tena isy marina ve le fifidianana lerany androany vahiniko ahoana ny hevitrareo am'izay financement zay inona ny tokony ataony iza amin'inona toka iza moa ny atao tompona raikitra raha tsy misy ny fifidianana dia ailiky amin'ny mpanao politika ailiky amin'ny mpanohitra ry zareo ny mpanao ireo ny tompon'ny fitondrana zay miantoka ny vola nio zany seny fa lazay tsy ampy le izy nareo le mpandany an'le lalàna zay teti-bola mpanjakana lazy zany zay mpandany ao moa zay tonga de lany misy mamoaka maromaro tonga de tsy miala ndraikitra tsy miala ndraikitra fa mba niady an'izany zay tao fa maro anisany no tompona ndraikitra voalohany am'izany zany mampiseho ny tsy fahombiazan'ny fitondrana mihitsy zany fifidianana tsy tonga foana akory rehefa nanontaniany naman'ireo ny ministra na ny tompona ndraikitra nitondra ny volavolan-dalàna de mihaino seny ianao de takatrao mihitsy fa tsy misy tolotra prévision avy any amin'ny seny fa nanapa-kevitra fotsiny tandro zareo hoe ty ngamany ambola zay fotsiny mba tiako angalana an'le anina teo hoe tsy niomana tena ny vakina fotsiny ngamba izy ny fitenenana hoe tsy niomana am'izany reto olony reto matoa satria niresaka bola ianao zadino 90% mahery kely ny financement nomen'ny vondrona miaraka amintsika izy rehetrarehetra tamin'ny 2014 55% resahako tamin'ny 2018 ary tamin'ny 2018 efa fantatra fa iena raha be indrindra de ho any amin'ny 5 ary tsy lela vola fotsiny fa izy manampy ny observateur sisisy ireo efa toa anatin'ny kajy daholo satria izay no ny fanarahany zay nefa le fanjakana mitondra loi de finance initiale 2023 de iny mivola hita de mety mipetraka ihany tokoa fanontaniana hoe manana finiavana ve ireto fitondram-panjakana reto sady sanatriny zany nefa ozy tsy mariny zany de hoe tsy hainy le izy fa any matonga any aminy anontaniana ho any fanontaniana fa raha aminay mpanohitra fa mametraka foana hoe andao any fifidianana fa diova fotsiny io fa nyresa-bola zany mila solution koa avy any aminareo fa tsy mijanona inona moa ny vola hoentinay satria nareo ngely mitaky an'le fifidianany inona moa ny vola hoentinay ao tsy mantany vola fa hoe inona zany no solution hoentin'le randroany manoloana io tsy fisim-bola io manana tolo-kevitra ve izy sa hoe tsy anjara asanay zany tiako tenenina mikasika an'io famatsim-bola io zavatra anakoha ny resa-bola amin'ny fifidianana misy ny famatsim-bola karakarana ny fifidianana dia misy ny vola hoentiny pilatsaka ovidiana ny famatsim-bola ikarakarany fifidianana dia voalazanao teo 7 lavitrisa mahery kely 7 lavitrisa ny tena marina ny ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ity taon'ity dia ny seny mihitsy moa zany no milaza hoe tsy ampy io ary mbola nanampy hoe tsy nakana hevitra ny tenenivon'ny seny fa fitondram-panjakana no namaritra an'io tsy magaga efa fantatra satria ny teti-bola hoentina olanina enenivony anteny mera-pirenena anisany mba miady ny tena ary anisany mampaneno laklosy fa dia tsy nany fotoana andalinana sy isavasavana ny ao anatin'izy io tsy ampy eto vao tena tsapako fa misy fanahinina mihitsy zany zavatra zany miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana satria betsaka ny zavatra tiana ho afenina betsaka ny zavatra tsy tiana hovaina fa dia zay faritany zareo ao dia ampandaniana ny maro anisa eny anivo ny anteny mera-pirenena
tompon'andraikitra feno zany ny gouvernemanta voalohany indrindra namolavola ny tetibola io sy ireo solombavam-bahoaka nandany an'izany tetibola zany satria miariary ankehitriny fa ny tanjona dia ny tsy isiny ny fifidianana zany hoe tsy omena ny zoan'ny vahoaka ifidy zay ny zavatra tena marina fa asa hoe hoitarina angamba ny fitaom-pitondrany ny filoha-pirenena sa inona ny tia natongavana fa ny arabola no tena iangany zavatra rehetrarehetra ary tsetsatsetsatsarotra hitatsika fa amin'izao fotoan'izao Madagasikara dia anisany atao hoe anjakany vola maloto tanteraka 2400 milliards vola maloto mihodinkodiny eto Madagasikara eto amin'izao fotoan'izao samy finina miteny an'izay nanao tatitra ry zareo omaly zany rehetrarehetra zany dia tena anisany mahatonga n'le aia tsy havanana nananganana nyty lera ity zany zavatra zany no nametrahany lera hoe zahay tsy manaiky ary raha vakinareo fanambarany lera dia tena mazava hoe raha no ny antony tsy manaiky ny anemorana ny fifidianana na no ny antony teknika indrindra moa fa raha antony arabola satria ny mitondra ny mitantana firenena dia efa maminavina ny hoavy fa tsy ny androany akory no atrehana rehefa mitondra fanjakana ka eto izy vao ilaza ve hoe tsy ampy ny vola fa zay ny eritreritra fa izy fa matsimbola zay efa fantatra tany aloha fa hiena be dia be satria ireo praiombinato ka mihevitra hoe efa misy fahamatorana ny fitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana nefa ny indrisy eto tsika mahita hoe zao ve ny matotra zao ve ny tena mitsinjo ny hoavy nefa ny tetibola tsy ampy ohatran'izay koa moa sosialim-bahoaka misy ny rivodoza misy ny zavatra mitranga dia aty amin'ny mpanohitra ny lazaina hoe inona ny ataonareo nefa zareo no mitantana ny volam-panjakana natao hijerevana ny reny fahasahiranam-bahoaka maro isan-karazany reny ka lera zany mijoro matanjaka ankehitriny ary mbola maro ny anatevin-daharana araka ny voalazako teo hatrany amin'ny faritany ary ny antoko rehetrarehetra ary mbola hiaraka daholo ny mpisehatra rehetrarehetra hitaka an'io sy ametraka ny eo amin'ny fanjakana eo amin'ny andraikitriny satria toa mitady tsotsoka andraikitra ny mpitondra amin'izao fotoan'izao atsipy aty amin'ny mpanohitra atsipy any amin'ny isa sokajin'olona izay mampaneno laklosy toy ny firaisamon'ny pirenena efa maro ihany koa no milaza hoe misy zavatra tsy mazava sy tsy azo ekena ao anatin'izany fa ny tena tompon'andraikitra tompoko dia io fitondram-panjakana io fa vahaolana mbola misy ary izay hoentin'ny lera zay voalaza teo misy ny tolo-dalàna izay hoentinay satria ireny solombavam-bahoaka voalaza ireny ary mbola misy koa moa ny manana tolo-kevitra mikasika ny fanamboarana ny seni dia efa vonina amin'izany ary ny fampandaniana an'izany raha eo tokoa ny fahasahina raha misy tokoa ny finiava ny fitondram-panjakana dia tokony ry zareo no anoka baravarana sy ilaza hoe apetraka amin'izay tokony ho izy apetraka ny fandaminana ny fanomanana n'izany fifidianana zany azo atao ny session extraordinaire impiry tamin'ny taona lasa sy ny tamin'ny taona rehetrarehetra tany aloha hoe rehefa hiverina fa ilaina misy fahamehana dia azo atao zany extra zany moa mifilaza azy fa tia fitondrana tia fotsiny zany mampalahelo tena sahirana ry zareo amin'izany hoe lahara-pahamehana zany fa matetika any amin'ny tsy maharary ny voapotsipotsitra rehefa hoe lahara-pahamehana dia zavatra tsy mitondra vahaolana eto amin'ny firenena foana no hiazaka zany tia fitondrana tia fifidianana ve zava-dehibe ho an'ny fitondrana fifidianana ve izay mamerina ny fahefanana amin'ny vahoaka izay anome indray ampindrana indray zany fahefana zany amin'izay heveriny fa mendrika dia hiemorana ary hitedavana fialana drisa maro isan-karazany ka io famatsim-bola io tsy aty amin'ny lera ny vahaolana fa any amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny fantany tokony ataony izahay efa mampantsiaha ny sasokajiny eto amin'ny firenena efa milaza fa tsisy miaino angambany satria izy ny tompo-pahefana fieverany azy diso hevitra izy
tsy maintsy tonga amin'ny fifidianana ary ho fantany hoe aiza misafidy ny vahoaka. Maranantsika an'izay fifidianana izay satria tsy maintsy resaka ihany koa tsika ny fitantanana raha-mpanjakana ny lafiny ara-toekarena indrindra ny mato voninahitsy Jean Eugène anisan'ny fanambarana nataon'ny lera atsaroko tsara ny amin'ny hoe tokony isiana solotena ny antoko politika anatin'ny seny ka somary mampametram-panontaniana kely ihany so anomevana an'ireo antoko matanjaka kena fa samy antoko matanjaka zao nareo nitazana eto fa reo antoko madinika zay le hoe mba hitovy zany ny chance ao anatin'le izy a ka raha nisany antoko hoe votelonjato eto no amezana solotena ray avy votelonjato fe zany mikambana sy inona le zavatra tianareo atongavana angambana ao anatin'le izy zao hoe ny momba ny zay aloha na dia apetraka am'zay voafaritry ny lalàna le izy tsy maninona fa tena zava-dehibe aminay momba ny financement hoentin'ny candidat famirana an'izany financement anaovana ny fifidianana zay zany a mba tsy ampisalasala ny zareo satria voafaritry ny lalàna izy io ka tsy maintsy misy proposition de loi anaovana an'izay koa araky ny tenina hoe samby antoko politika milaza ny tenany matanjaka aby ny antoko politika ka anana olona ao tsirairay mety any amin'ny 500 any angamba ny olona anatin'ny firafitry ny seny dia tsy zavatra manjary tokoa ao fa jerena le izy araky ny tokony ho izy fa tsy atao hoe bebe kokoa ny kotana ny président de république bebe ny ohatran'izao ny maro anisa ny fa maro anisa dia tokony mbo jerena koa zany ny hoe ny assemblée nationale zao manana raha tsy diso ny an'ny sénat manana ny zareo any amin'ny cour suprême any ny président manana na ny président zany raha i tokony atao anankiray azy tsy fantanana fa raha i moa zao na ina ny isan'ny azy io na firy tokony tsy tsarana ohatran'izay zany le izy am'le petraka ka satria ary tokony isy ataontsika hoe magistrat ny tokony atao hoe maromaro tokony anatin'io raha zay ny fiheverako fa raha hoe ametraka antoko politika aby ao anatiny eo na raha mason'le izy tsy mety le tena fiovana eo amin'le seny mihitsy le tena fiovana eo amin'le seny mihitsy hoe seny andrareo io fa aloha lay seny anay na so ka inona le tena na seny inay na seny iny zareo dia tsy logika kosa zany hoe samby anana olona ao ny solotenany mpanao politika misy fanambarana tokony atao eny ary ny zavatra misy zareo am'izao fotoana zao dia azo everina fa resy ny malagasy tsy lazana hoe mandoalika mihitsy ny lalana potika karaha metseroa tsy voaloha ary ny tena mampalahelo aza dia mandeha ny resaka am'izao fa iaingany atao hoe cessation de paiement an'ity firenena matematesantsika menakavy androany eto ty mety ho lasa sous-tutelle ny FMI mihitsy isika to hoe tafahito ny mitranga am'izao fotoana zao lera ijoro andraikitra manao hoana ny fahitanareo an'izay to astongatagna ho azy anie zany ny fitantanana firenena raha milafiny ara-ekonomika zay fanapahan-kevitra ho ataonao dia misy fiatraikany amin'ny raha sosialy io dia ny tenin'ny mpanao politika zao zany nivokatry ny fanapahan-kevitra niraisina nanomboka tamin'ny 2014 amin'ny fitantanana ny firenena eo amin'ny fametrahana ny lara-pahamehana eo amin'ny fametrahana ny hoe ty fanapahan-kevitra hoe ty fitondrana ty makany amin'ny fampandrosoana ny maro anisa sa fiarovana ny tombotsoana olona vitsivitsy aza dino fa rehefa mamiteny ny olona hoe ny tombo ny fadiran'ovana sy mahatro amin'ny firenena ny zato isanjato ihany fotra ny vase communicant io rehefa mitombo zany le 90 dia lasa me vitsy ny olona memanana eo amin'le firenena zany zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ary hita maso zany eny amin'ny anina eny mame ohatra fotsiny tsika mba tsy atao tendrim-po akory nanapa-kevitra izy zay zany tsy ao anatin'le lala-kevitra mihitsy raha za manokana teniko za manokana tiany hoe andeha hiady hevitra aminy hoe tokony tsy manao an'ity nareo milafa fanapa-kevitra reo député sy tamin'izay mbola atao amin'ny sénat manao an'izay fa raha za ty avelany tozy alao anao hoe ho hitantsika eo dia hitantsika tokoa ameko ohatra ray fotsiny tsika amin'ny resaka téléphérique safidiny iny
eritreretiny fa misy antony eto amin'ny firenena. Inona ny anoanany an'le hevitra resaka fivezivezeny olona eto Antananarivo satria sahirana ny olona eto mivezivezy. Mba nanisy zay tao amin'ny SVM hozy ilay ministra zay taloha moa izy mpiara-miasa taminay hoe olona 40 000 eo ny vezivezy isan'andro amin'io téléphérique io. Mbola tsy miresaka vola akory zany mba azotsika tsaina ve zany re olona zay ny elazaiko hoe zareo ohatra manambanimbany olona rehefa miteny io atsonjo be io 40 000 eo rehefa feno aplaro zany re olona reo andeha ilahatra hiditra amin'ny téléphérique manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo ilahatra reo olona reo mbola sy tafiditra ao anatin'le téléphérique. Hitantsika fa rehefa anao fety ao atsonjo be ka manomboka amin'ny enina maraina sokafana vavady dia hitanareo amin'izany lay afetsifetsena ao ambadika eo fa zao ny saritako ny toetsaintsika amin'izay zavatra teneniko tsotra kely zay misy intérêt misy tombotsoa hafa ametrahana an'iny tsika matsy faly miteny fotsiny hoe fa reto reto fa tsy mieritreritra tsy mamijery fa misy zavatra hafa afaka tonga dia vakinao batsilan eto hoe resabola raha mijery an'izany ianao olona mahay be reo ve dia tsy alalany hoe ahoana reny aiza ny tombotsoan'ny olona amin'io mba mpitondra anao aiza ny tombotsoa ara-bola amin'io rentabilité financière n'io zavatra io ahoana ny fitraikany fitrosana lafa be zany andefasana investissement public zay mavesatra zay mila subvention ny tena marina raha tena hijeriny kajy izy dia tokony subventionné aiza vola ahoana moa sika ny tsy ho fahity miverina kely zay avy any Manakara FCE tompoko lay train mivezivezy avy eo Fianarantsoa makany Manakara olona amanetsiny no mivelona amin'iny fadiran'ovana amin'izao fotoana zao. Filoham-pirenena moa entre parenthèse kely tamin'ny kabary tany tamin'ny volana novambra dia tsy maintsy mandeha io amin'ny farany taona. Efa volana février zao rehefa to président efa zatra ny olona mijery anao mandainga. Za tsy mamorona fa zany ny afatra vany zany satria zay tany. Fa ny tiako lazaina hoe mba nandanjalanja ve le fitondram-panjakana raha hitrosa 150 millions d'euros hoentinao amin'ny secteur mobilité urbaine na mobilité hoe fitaterana angamba ny ilazana azy. Tsy resaka hoe atao teo Antananarivo na ho atao any Manakara fa mba nandanjalanja ve le fitondram-panjakana hoe raha hitrosa 150 millions d'euros ihany isika dia andao re mba tsy laniny zany akory ny fanarenana an'io any Tsimbatsinanana any. Fa tiako atongavana amin'izay zany fa lasa ela be ny anina hoe zao eto mba elako tsiny rehetrarehetra miteny filoherana zao romampianina hoe amin'ny fanapahan-kevitra ao amin'ny lafiny art économique amin'ny fitantanana vola tsy misy magie io zay nafafinao ny jinjainao fa manahirana mampalahelo ary zany joroana ilera malahelo zay satria ny fanapahan-kevitra ny raisiny reo mpitondryreo mahafadira novana antsika ohatr'izao tsy maloka raha manolona ny olona nahazo tsenam-bary-mpanjakana io ny route nationale fa varatra vao hoe anao procédure extraordinaire tsy analadalana ndray fa anamboatra oringa ministra fa nga vo fantatrao fa tsy azo atao ne manao entretien courante mandritra ny vao manomboka octobre ka hatramin'ny volana mars ingénieur ane ny olona hoe mialatsiny fa manahirana miainao an'le olona ka ianao matsy manontany hoe inona zany lany eto ny androtsika fa ozy aho hoe ireto olonreto tompoko ho tsaraina amin'ny zavatra nataony ho tsarainy fifidianana amin'ny zavatra nataony tsy afaka ny ampanantena fotsiny indray ireo ny foazy isika malagasy fa mbola ampanantena zavatra maninany tsy natao dia ho zahay hoe ameranako fotsiny hoe zay androany tsy conseiller amin'ny fitondram-panjakana hoe zao ataonareo amin'ny lafiny art économique fa mampalelo anay ny zavatra nataonareo ary tamin'ny fotoana ny fampitenenana taminareo ny fanarenana ny firenena teo amin'ilony zavatra zay nitranga plan marshal ny resahanareo ny resahan'ny premier ministre io izy io voilà izake ka dia ny anjaranay mpanao politika ny anjaranay mpanao politika ary diso ny mpanao politika raha tsy masa mijoro an'izany mampiratra ny maso sy ny sofo vahoaka hoe basy eky zay fa sao dia ho avy indray le vidiny amin'ny kapoaka
ny ady discours politique amin'io fa za tsy hanao analyse betabe satria efa betabe ny tenina tam'izany fa betsaka zany ino mba lazaiko amin'le télévérique teo hoe malahelo ny olona am'izany 6% mahery ve ny to angalanao trosa anaovanao télévérique intérêt an'izy intérêt financier io zay fotsiny raha zany a tsisy antony mihitsy mba reseo lahatra ary zay hoe zao ny antony inona ny antony io reseo lahatra zay fa ny tombo nanana tombo ny tao anatin'ny reny fahaseranany reny ny fanamboarana nyreny fotodrafitrasa zay tsy mitondra mampiakatra amin'ny fierikarena eto amin'ny firenena eto rehefa manana mbava matevitevina kokoa ianao manana financement tsaratsara koa ianao fotoana anaovana an'izany no manao an'ireny zavatra manahiran'ireny ianao mivoaka amin'ny covid ave re olona tsy ny asan'ny olona mandritry ny heritaona de terrain synthétique ny amboarinao ka tsy vaolana ve io kabariny hoe ifantoka amin'ny social ajanona fotodrafitrasa io le fanambakana vahoaka tena marina ane zany adidiny fanjakana zany otra mpamina mpalampiatsika izy raisiny nonako jereo le olona mahazo an'le vary fa mpitondra fanjakana eo tandreo fa azany loha samanginana jerena fa ny Andriamanitra tapiny loha azambakaina kosa ny vahoaka fitenenana kely fanontaniana velatra be raha resaka toe-karena raisiko kely ny ohatra mikasika ny téléférique efa voalazako teo moa hoe ty fitondram-panjakana ty sahirana amin'io resaka lahara-pahameana io ary sahirana ihany koa amin'ny vahaolana zay hoentiny vangongo eto andrenivohitra ny maro amin'ny malagasy satria verina hoe aty zany no mbola ahitana fivelomana petraka amin'ny lalam-panorenana ary safidy politika napetraka matetika teto amin'ny firenena ny fitsinjaram-pahefana fa raha tena nipetraka mazava zay nisy ny fahefana tena tany amin'ny faritra ka nampiroborobo ny fandrosoana tany amin'ny faritra efa niena maromaro ane ny ponina eto Antananarivo ary mitarika ho azy fiainany io fitohanany fifamoivozana isan'andro io satria hianatra miakatra ty andrenivohitra hiasa miakatra ty andrenivohitra tady fiarina miakatra ty andrenivohitra zay fitadiavana rehetrarehetra zany de aty daholo dia mivangongo eto ny malagasy ka amiko tsy misy tokony ampisan'izany téléférique zany fa ny vahaolana ny fotony tokony apetraka ary tokony apetraka mazava tsara ny fitsinjaram-pahefana fa io moa dia mbola tafiditra ihany amin'ny fitapitaka sy ny maro isan-karazany mody manao hoe fitsinjaram-pahefana nampandaniana teo anivony antenimera-pirenena zany lettre de politique de décentralisation zany nefa ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra mbola aty amin'ny foibe ihany fa dia saribakolo fotsiny no apetraka hitarika n'ireny faritra reny satria olom-boatendry avy aty amin'ny foibe io moa resaka olom-boatendry io manahirana io satria tsy maintsy le nanendry anazy foana no topoiny fa tsy le vahoaka zay tokony omena ny eritsaina sy enerzika rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny andraikitra ka raha nyresaka toe-karena dia maro loatra ny ataoko hoe dispaika apetraky nyty fitondrana ity eo ihany koa ny resaka fambolena maro ny voalaza ny fleuron république tamin'ny farany zao izy tany Dakar dia tsara filazery amin'ny fanohanana n'izany fambolena zany nefany fanafarana vary no ataotsika izay tsy mitsinjo mihitsy ny tombotsoa ny tantsapamokatra vary misy mbola misy ary betsaka ary reny ny tokony hotoanana kanefany rehefa miakatra ny vokatra tsy arakaraka ny tokony ho izy ny vidim-bokatra ny amoaham-bokatra raha teo koa moa sarotra dia sarotra amin'ireny lalana tsy voakojakoja ny fitondram-panjakana ireny dia orinasa sahala amin'ny SPM zay tsisy fangarahana mihitsy ny fitondrana sy ny fitantanana n'izany fa tokony mba hisy ezaka koa amin'izay lafin'izay ahafantarana hoe vola viaiza vola ohatrinona ny lany inona ny tombony dia makaiza tombony azo amin'izany SPM izany manafatra zavatra maro zay avy eo moa sombavambahoaka matetika no mivarotra varitsinjo mivarotra soma mivarotra zavatra maro amin'ny vidiny tsy de mirary mbola toe-karena ihany koa ny resaka sy miaraka sosialy ihany moa zany resaka fanorenana nanorina trano
ho an'ny sahirana 767 000 ariary isam-bolana ny vidin'ny trano lazain'ny fitondram-panjakana fa naorina ho an'ny vahoaka sahirana dia iza malagasy moa ny maharaka an'izany zany daholo ny lahara-pahamehana izay mampametraka baraingo tena hoe ho an'ny malagasy ve sa ho an'iza reny fanorenana atao fitondram-panjakana manginy fotsiny moa ny kianja izay aorina etsero nenay vangaindrano aloha dia mbola tsy vita fa gaboneny vita ao hatreto aloha izay mba miloko orange ao vangaindrano amin'izao fotoana izao tsy mampaninona ilaina ihany koa zany amin'ny fidiovana fa concrètement fantatsika efa tsapatsika izany hoe mijaly ny vahoaka androany fa eo amin'ny lafiny ara-toekarena fa anazy zany le fanontaniako hoe inona no heverinareo etsika lera fa laharam-pamehana zany androany amin'izao olana mahazo a Madagasikara zao eo amin'io lafiny ara-toekarena io satria lasa nitanisy eto tsika ny tsy fombiazana miokevitra daholo nareo rehetrarehetra inona no heverin'ny lera androany fa laharam-pamehana zany amana zay lafiny ara-tsosialy sy lafiny ara-toekarena zay ny lera atreto aloha dia ny famahana ny olana ny fifidianana izay atrehantsika satria mila mpitantana mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka malagasy izahay antoko tsara tafina izay misehatra ao anivon'ny lera dia manana ny fiheveranay an'izany fitantanana ara-toekarena izany ao aloha ny fahalalana sy ny mangarahara libéralisme zany fa eo ihany koa le fametrahana ny circuit économique sy ny circuit monétaire politique économique sy politique monétaire mazava miaraka amin'ny fiscalité izay tena manohana ny fampandrosoana eto Madagasikara zany zavatra rehetrarehetra zany no lasa mifangaro votraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao ary fananiana le izy atao fanina le vahoaka malagasy dia ny fanjakana izay premier investisseur raha ny tokony ho izy eto Madagasikara tena manao investissement fa tsy le investissement mamokatra tsy le investissement miteraka harena fa investissement business ny samy mianakavy ao anatiny ao hoe iza mahita fanamboarana hôpitaly asio kely iza mahita fanamboarana kianja apetraka kely izay le zavatra mandeha fa tsy hoe inona fampiasam-bola tokony hiteraka vola sy harena mba anarina ny toekarena amin'ny malagasy anarina ny isa-tokantrano zany zavatra zany tsy misy any amin'ny fanjifana zany dia tapidalaka leny malagasy satria tsy anasa ny maro amin'ny malagasy tsisy fidira-bola maro amin'ny malagasy dia zay zavatra zay zany anisany olana ngezabe eto amin'ny firenena ary anisan'le fanakianana sy tsikera napetraka eto eto anivon'ny lera zany zavatra rehetrarehetra zany ao raha teo moa resaka tsenam-barotra mpanjakana tena maro ny tsy mazava ary misy fanararotana zay efa miodo mihitsy moa zany amin'izao fotoana izao ary maro ny profo ananana mikasika an'izany maro ny ahafahana mahita hoe io le tsy fetezana amin'izany tsenam-barom-panjakana zany tsisy fandraisana andraikitra anivon'ny fanjakana mikasika ny hoe iza no tompona andraikitra ahoana ny fanarenana mikasika an'izany misy fanasaziana ve misy fepetra tokony ho raisina ve fanodikodonam-bola-panjakana maro loatra izy ny voalazako teo 2400 milliards ny vola eto amin'ity firenena ity zany hoe fahadimy indray aloha tsika miaingatra any avy any amin'ny farany efa mampalahelo fa sanatria ve dia ahazatra antsika malagasy zavatra oatra zany amin'le fitantanana tsy ampiheverana amin'le fitantanana tsy mandalina ny tena olana ary tsy mitondra vahaolana indrindra moa amin'izany toe-karem-pirenena zany fa dia taitaitra fotsiny mahita hoe atsy azahoako tompony miampy ny lainga maro isan-karazany miala tsiny mba somary tapaha kely satria tsy maintsy ary tovitovina ny fahaizam-pitenena nareo somary lava kely marina fa ao anatin'ny hafanapoa namafian'izany zavatra rehetra namako zany aho somary mafimafy kely ny zavatra ny mahamay ny fanjakana dia anenjika n'izany hoe croissance économique zany ombonimbony na 5 na 6% io tsisy tikany mba tsy mitrekany amin'ny fiainam-bahoaka any amin'ny vilanin'ny vahoaka
kibony voaka ninninona fa nendrianao zany aza tsisy dikany zany resaka chiffre zany amboarimboarina fahatany fa le vahoaka le sahirana mihitsy mijereo raha ambony ny croissance économique ny connaissance économique de tsy maintsy misy fiatrekiny any amin'ny fiainam-bahoaka mihatsaratsara koa resaka social zay le fipetrany aiza moa ny tsy asahirana ny vahoaka fanaovana mpimamba ny rem-pirenena momba ny lavanila sy ny produit d'exportation rehetra de olo mihitsy mitolona azy za ary le izy aza nalay de olo vahiny nomenao an'le izy tiako lazainao vahiny tsy hoe nikarana zay amitsiketo fa le sonoa n'olona hafany mihitsy zany nomenao tombony raha tokony ivelomany gasy kely mba mivoatra tianao zavatra de zao rahantsika mirana angambany greveny mpandraraha momba ny vanilla ny sambava efa tafahoatra ny loha le izy zavatra ohatran'izany tsy toko fotsiny vola tokony hiditra amitsiketo de manjary voabahana ho an'olo tokana koa azy olo tokana ane ny fienty tsy raha rajoelina ny président rajoelina tsony fa olo tokana ny fienty firenena ty baikony izy manao mpimamba sy fangalarany rem-pirenena na tsy an'olona anarana fahintsika avao fa malaza zany ka zavatra ohatran'izany mahatonga atsika sahirana zao de suspendu ny paiement ny raha ny entreprise eo ndre vo mirectifier fotsiny président de république suspendu ary centralisena koa ny paiement ohatra salan'ny CLD io zao salan'ny siady any amin'ny toerana amin'ny préfecture any any amin'ny région misy hoe TG any trésorier général no mipeny io hatram'izay tsisy problème sy ady zany vola voasoratra ao mihitsy lasa sorabola fotsiny izy am'izao fotoana zao tsisy vola tsotra de aty manao intervention hoe mba peony ana ihany zay vopehana zany tanao zavatra ohatran'izany zany midika fa tsy fisieny vola intsoly ao amin'ny trésor mpanjakana c'est vide sy lenina rirarira fahatany ny sorabola fahatany avoaka ka ino ampandaninana eo ny sorabola io fa le tena vola efa tsy ao efa lany soratra fotsiny fa le tena vola le vaingany vola fa lany reo lasa iza ankibondrao koa efa tsy kibondrao zany le izy za miteny am'izao fotoana zao tena hitako naramaso fa tena tsy hitsony kapoka fa feno amin'ny raha ataonao fa tsy hitsony tampona androapako ane teo zao tena tsy haiko mihitsy ny raha ataoko ka zao efa oraroa zay tsika efa tsy maintsy mamaraparantsika io fa malaitra kely hoe feno kapoka ny voninahitsy izany lera mino afa mimikevitra am'izany am'tinantsika satria be de be ny fitakina nataonareo be de be ny fangatahana zay nataonareo reo ka raha ohatra ka hoe tena tsy meno anareo tsy asiany fanjakana dikany akory ny resaka reo ny etsika reo ny fangatahanareo anonga-panjakana ve zany nareo tsy fanonganam-panjakana le zany ola be marenina be ohatran'izany ve de hoe lazaina fa anonga-panjakana raha tsisy meno zany nareo de inona no ataonareo zany raha ohatra ka tsorona atao fanaovana azy izy inona le fanaovana azy zay le nataniko teo matsy hoe fanonganam-panjakana ve hidina an-dalambe ve hitarika hono tsy fantona inona le fanaovana azy tsy hitako zay tsy haiko zay qualifienareo zay na ina ny adjectif ananareo na fanonganam-panjakana na tsy fanonganam-panjakana atao fanaovana azy asa ny fanaovana an'le taloha reny izy zay ne tokony izy zay fa tsy mihaino koa fa manao be marenina zay ne ataoko hoe tokony hitambatra ny mouvement mpanohitra rehetra amin'ny firenena raha fa tsy manao be marenina veka io tsy azonao tapifily
tapify atao azy hoe andeo atao fanaovana azy hatramin'izay zay le izy eny ary mazava tsara na zanatra zany amaranantsika anazy tsy maintsy resantsika kely le eo amin'ilay paysage politique le contexte mihitsy ny andriamatoa rivra kotovao io ny lera efa teo ny RMDM vondron'ny panorama tamin'ny heriny zao nisy hoe ifilm zay koa tonga teto dia manahirana fa dia nareo saminareo ihany mifamadibadika hoe dia makatsy mamakeroa eo amin'izay le force en opposition androany zay mihitsy ny tompoko manjaky tia ny androany tsy nety tafapetraka mihitsy nylay filohalefitra afafito anivony antenimera-pirenena zay tokony isy ny toeran'ny filohan'ny mpanohitra sa zay mihitsy ny ve ny tanjonareo mpanohitra ny tsy atafapetraka an'io sa ianareo samy miady teo lohany daholy aiza ho aiza zay toeran'ny mpanohitra eto amintsika zay toka zany mbola iza karaha politika eto amin'ny firenena tsy jery ny afitsika mbola marifo zany fifandresen-dahatra fa ny tsy manao ninina ihany tsy ho tonga any amin'ny tanjony constat zany hoe mbola tsy afaka mifanaraka ony raha ohatra misy tanjona anankifolo dia telo ny raisany dia tsy maninona fa le telo aloha ny raisiny fanapotehany olona firaisan-kinanay zany hoe nareo nanao an'izao ranona RMDM rano satria apetrany amin'ny zavatra ady hevitra tsy mitombona le izy ary fatany klemanay hoe mety misy fotonony aho io misy toerana anankiray idiro fa ireto efa tapidalakalery eo io satria tapitra ny fotoana nytondrany za vekondra mandeha tsy vonona mihitsy andeha mbola hoe zao tokony ataonareo zao ny tokony ataonareo iny ny vahoaka zao ny tsara iaro ny safidy amin'ny vahoaka zay ampisokatra amin'ny maso ny vahoaka zay fitenenana ny lazako an'izay zay nanay nitazona ara-politika fa raha hoe tsy famombiazana ao anatiny ao zay ny mbola miaraka aloha amin'izao fotoana zao mizavatra eritretinay fa mbola zakana iarahany raha androany io zay ny andeha iresaka hoe iza ny candidat antsika ravo ty fa rapito zay mety afaka miresaka an'izany koa le filohan'ny opposition zany efa tao angarangidiny tsy nety tafapetraka mantsy zay afaka iresaka amin'izany zay lazaiko anao hoe izy tereko masaka ay sy ngaray fotsiny zany firenena manana telonjato firenena ohatratsika zao manana telonjato atoko politika milaza zany fa mbola misy asa politika be da be atao eto amin'ity firenena ity rehefa manao politika anao ina moa nitanjonao io sisisisisisisisisa ka raha izay mpanao politika ny fanabaty anatin'izany zavatra tokony mifanamboatra anatin'izany zay mpitondra androany ane rapitso mpanohatra ihany keo dia nenay zany lalatsaina dia zay mbola misy asa politika lehibe tao amin'ny firenena fa politika ny itondrana fanjakana misy toerana atao tsy mbola nisy hatramin'izao nanomboka tamin'ny 2015 misy antony zany zany antony ray ifampivondronana ny antoko na mitovy na tsy mitovy ny hevitra fa raha hoe ahoana mba mampatanjaka ny firenena zany eo amin'ny lafiny ara-demokratika hoe manana solotena mimpanohatra amina sehatra ekeny lalam-panorenana ohatra ny any Maurice ohatra amin'ny Angleterre ohatra fa mbola tsy takatray zany tsy maninona fa tenenina zany fa mirositsika fa zay tsy ao anatin'le lalatsaina hoe satria misy fahasiaranana dia alora nga ialana mihitsy iny arina miaraka amin'le rano le zazakely izo fitena teny frantsay tsy zay raha vo manao zay lalatsaina zay ianao dia fan exclusion ataonao malilika fotsiny hoe ty tsy mitovy hevitra aminay dia akisaka ity ka tiako tongavana amin'izay asa politika zany hitambaranay mety mbola misy ady hevitra ao rehefa tsy matahaka ten'izany ady hevitra zany ianao tsy mikambatra anatina plateforme politika satria samy manana ny tokony io fa misy hevitra fototra iarahana anatin'io ary anisan'izany tsy hoe hitovy hevitra tsy pensée unique akory fa ny fanekenany hevitry ny sasany ho tombotsoan'ny firenena satria zay ny base politika zay ka rehefa mandeha amin'izay ianao dia anisany rehefa samy resy lahatra hoe tanjaka lehibe ho any atsika zay lasa ao amin'ny fanoerana ane zany fisina lehibe ny mpanohatra ao anatin'ny androm-panjakana zany nametraka an'izany tsika tamin'ny fotoan'andro zay nitondra tamin'ny fotoan'andro tsy natafapetraka satria mbola tsy masaka fa miady seza mandraka androany le izy izany ianao izany tsy ianao dia midika zany zay ny avo izy aho hoe
fanjakana tompoko reo mitondry reo ho tsarain'ireo rapitso tsarainy vahoaka reo iny ary fanamafisanan'izay a efa misy lalàna lany mahasolo mavamboaka any tenenako an'izany haiko zava-misy eo omban'io lalàna mifeny ny fanoerana de voalaza ary na atao aza le lalàna vana hoe tokony olona manana solombofidy zany no atao fa décret d'application io miankina amin'ny volonté politique araky ny resaky ny monsieur le président teo miankina amin'ny volonté politique ny mpitondry io raha va nanolona fa lanina eo amin'ny assemblée aza hoe tokony lalàna mivoaka eny amin'ny ACC le izy a promulgué par le président de tsy maintsy misy ny décret d'application nefa décret d'application ny miana tsy natao mihitsy tsy naseho asa noho ny tsy fitiavana n'le olona viscéralement mahatonga le tsy hanaovana an'le izy ina moa resaka toerana iny manina raha taoko maro anisany eo nandry zareo ny maro anisa hoe manina raha nomenan'zay olombofidy ao zao tokony hoe mitimba zany tokony azo an'izay de tsy nomena azy zany hoe tsy avatia zany io fa avy any amin'ny fanjakana ve avy amin'ny fanjakana ao anatin'io tantara avy amin'ny fanjakana fa tsy avy amin'ny mpanohitra akaikiko mihitsy le olona zao satria voninahitsy nanarako farany ary de eto na n'le olo zany eto akaiky anaka io io ny seza vidy atra am'izay io seza io tsisy mipetraka ndre za mifindrafindra io mipetraka amin'ny seza io ka donc zany hoe miankina volonté politique ny fanjakana io ka tsy satria natao ty hoe niverina fa hoe raha valomanana no président valomanana no atao ao de aloha fa tsy olombofidy izy satria maro ny raha n'olombofidy de atao novana atao olombofidy zany de président valomanana manana olombofidy ka maninona raha olombofidy ny président valomanana natao nataingina mihitsy azy eo ao mba membre bureau permanent koa zay fatahorana aby zany fatahorana zay moa janona zay ino ny azonay atao mazava tsara mihitsy ngambany itan'izany hoe mahita an'izy menadary eto tokony ray am'rehetra zany eo amin'io seza io zany ve raha tokony izy tsy rarera sy aritra ihany zany fa manara oatra kely satria marana ny fandarantsika de mba to voninahitra na isika lera mihitsiny za zao mahita amin'ny ASVM zao anisan'ny tena manotrona anareo mavitrika mihitsy ny amin'ity etsika zay karakarainareo ty sy ny salam zany ohatrany na eno hoe to avy ny filompanorona ny antokony izy ireo raha pitso sabotsy 1 febroary asa nareo ve mba ho avy anotrona ihany koa andry zareo afitiny fa maro salam zany sa avireo meko anazy fa izy no organisateur ka izy tokoa moa inona fotsiny le rahana voninahitra zao ina zao ohatra ho avy any ve sa avy mihitsy misy dikany mantsy le inona n'olana moa raha ho avy any tsy tavilolana marina fa misy manontany ane fa hoe sanany kany raha zany za moa tsy olona mpanohitra ny ASVM tao ao conseil politique ny président tao fa miala aho raha tsy nahazo karama zay donc zany sa to tsy misy décret tsy misy décret koa nanendry zay conférence de presse nataonao tamin'izany fotoana zany ka donc zany ny tsy hitako zay problème am'zany tsy haiko za tsy olany même ataontsika hoe raha valomanana bogadranaka telo taona sy efa-bolana azy ry izy ny atao hoe andao tafiditra ato ry namana isasany reto moa anatin'ny tim mane hoe andao zalahy mba engavina mba hitsenan'ire valomanana kino fotsiny rahana izy tsy tsarambela tsy satria namana na mpanohitra le nitoerinao taloha niady aminao ara politika taloha raha fa mitovy ny objectif dia namana kitriny zay mitovy ny objectif ka zay le fanaovana politika zay fanaovana politika tsy azo atao amin'ny fo fa atao amin'ity makasiraka mitodika kely ato amin'ny mpandrindra nasionaly zanga manometsetra hoe tsy de tsara toerana tsononareo ASVM mitsikeran'ny tsy fandoavana karama zao fanjakana zao satria ny mpanolotra ainy akahitato tsy mimenareo karama tamin'ny fotoana any mbola lalina be zany fa misy pitsipitsy ny ara-panjakana zany fa tsy azo ampitaina tsy maintsy mivaliko zay teninao zay
satria zavatra ampitahina rehefa hoe reo karaha manahireto amin'ity firenentsika ity ne isaky mitondra ny andra joela dia mikorosy fana ny fanjaka ny firenena zava-misy zany fa tsy hoe tsy tiako izy akory fa azo ampitahina foana hoe tamin'ny namony mitondra dia nakaiza ny firenentsika dia rehefa mitondra ranona dia makaiza ny firenentsika engane mba azo mpitondra hitondra ny firenena mba ny amin'ny metimety kokoa tsika manaroatra ary misaotra ny président Voninahitra Jokobe ho avy tokoa ny filoham-pirenena teo aloha Erajoana Mampianina Rapitso Tolakandro ny fandaharam-potoana fahitatsika eny ho tsenainay vato izy so dia lefatsika kely le rona tsara ohatra sitraka reo dia amizay azo ny anatsara izy sady miteny zany amizay dia ho avy eo ny rona tsara fozy aho dia manasanareo ary izahay dia manomboka-hevitra mihitsy amin'ny député Voninahitra hoe fampisehoana firaisakiny zany ary fifanajana ary zay HVM raha nataoko hoe ny tsy teny filamatra fa miteny zay nanehoana en'le izy dia ao anatin'ny fanetrehitena ao anatin'ny fanomezana azy ny toerana zay anazy ihany koa nefa satria filoham-pirenena teo aloha io ary ratin'ny fanajana nalàna tsy tonga izy akory namako isany ka nohatra ny sasany hoe rehefa mahita vaolana mazia fa lavitra any fa tonga eny ohatra malagasy rehetrarehetra filoham-pirenena teo aloha ary hiady hevitra amin'ny zao foriany firenena zao fa be ny programme amin'izany fa sabotsy zany no hitsenana azy eny vato anasana eny rehetrarehetra tsika manatrika na ny atsika manodidina ny Tananarivo sy ny eto Tananarivo dia rehefa avy eo dia raisin'ny rehetra fa tsy ny HVM rery ao amin'ny tokotany be ny misy ny HVM misaotra anareo na mikely an'izay fotoana foy zay mba nanamafisana en'le izy tsy tonga hivadravatra anakotana firenena akory ohatra ny tsy ao alefan'ny olona fa anamafy zay nylazaina hatramin'izay tsy ala amin'ny tsy nisy akory satria le vavavy mitondra rehefa vavy mitondra ianao tsy maintsy misy ny lezoka tsy misy ny tanteraka fa misy koa ny vitanao anatin'izay toe-tsainy zay no hotonay amin'ny aroa rehetrarehetra amin'izay mihaino anay eo anatin'izay fanetrehteny zay niverenan'ilay ray aman-dreny filoham-pirenena teo aloha ny filoha Erajoana Mampianina rehefa avy eo moa tsika hoaty politika mihitsy rehefa avy eo fifandresen-dahatra ary zany mahatonga anay zay rehefa manao zavatra ny toko HVM mba soloko teny eto tsy miafina ambadika an'izy an'izy zay fa rehefa hitanay fa zavatra ho an'ny tandrazana io zay ny mampatoko politika dia hitanareo reo zay joro rehefa tsona alina zay dia tonga atsona toandro zay dia tonga satria tombotsoan'ny firenena mirahana dia manasa antsika tompoko taindrana haritsika iaby amin'izay ho avy Rapitso mankasiraka indrindra tompoka enary amarana ny fandarana isika ankasitrahana manokana izy telo mianada izay nisolotena ny etsika na ny vovonana lera niara-ny adihevitra tamin'ity androany ity nazanatrana izy nefa dia tsy hotrintsika angambany ny ame karazana teny kely entina amaranana avy amin'izy ireo na afatrafatra mety ho famitinana ihany koa mety ny zavatra tena hoe nomaniny mampitaina kanefa tsy sananotanitsika tato anatin'ny fandarana dia fotoanan'izao metsika sehatra sy voninahitra voalohany Andriambavilanitra dia tsy zany fansonomamboaka ny Madagasikara ireo anao ry Joasy izay voafito amin'ny distrikany Vangaindrano no sady filoha lefitry ny mpandrindra nasionaly ny antoko tsara tahafina izay miaraka amina paraina Auguste Ratsitiso dawartako alohan'ny amtrinako angambany mbola misy kely ny fotoana Ratsidiso ny tenako dia tiako iverenana kely ihany ny eo amin'ny lafiny social sy économique toe-karena zany satria mangaikaika loatra ny manjo ny vahoaka malagasy ao amin'ny fotoam-pahavaratra ohatr'izao zay tsy hitondra ny fitondram-panjakana vahaolana mihitsy fa voalaza teo hoe vary amin'ny kary no zaraina any amin'ny toerana zay mpamokatra vary aondrana mihitsy tamin'ny fotoan'androny ny lera nitondra tsikera maro
ary anisan'ny mampalahelo dia mampalahelo ny tsy fijerevana mihitsy ny tontolo ambanivohitra, ny tsy fijerevana mihitsy ny politika momba n'izany famokarana zany eto Madagasikara satria ohatra ny kiantrano an-trano no hitondrana ny toe-karem-pirenena. Izay ny zavatra tiako tsindriana ny verenako amin'izay hevitra zay hoe matony lera ny tondra n'ireo tsikera ireo dia mba anairana le mpitondra amin'izao fotoana izao satria mbola tsy te anakorotana fa mbola te andamina kanefa marary loatra malagasy any fotony. Iny atsinana ny nosy rehetrarehetra iny mametraka ny onivo ny ministera ny varotra sy ny indostria hoe niakatra ny tombony sy ny varotra resaka jirofo fa tena ombako manana ny voalaza ny solombavam-bahoaka voninahitra Jean Eugène hoe tsy hita ny volaninay mosare zay ny filazana azy kereo izy ny ane tsimotsimo mosare ho ahay asimoasinanany e gasy ary zany tsisy vahaolana na ray mahatonga n'ireny hoe fivarotana anaka, tsy hoe fivarotana fa amonjena ny zanany dia aleo tezain'izay ahavelona azy. Zay ane zavatra misy amin'ity firenena ty ripadripaka ny vahoaka ny ambany ravinahitra rehetrarehetra any dia vahaolana indray andro sakafo vary masaka ozy ny fitenenana fa tsy vahaolana maharitra no entiny izao fitondram-panjakana zao ary zay le tsy azo ekena, zay le mahatonga hoe lera zao satria firaisana tsy kombakomba amin'le fanjakana ny tsy fieverana sy tsy ny filazana amin'ny marina amin'ny fanodikodonana miaro samihafa amin'ny fanararaota-pahefana ataon'ity fanjakana ty ka eto amin'izay ame teny hoe lera zao aloha andaminana zay azo alamina fifidianana no atrehantsika mila mitsanganytsika. Ianao teo ny resaka amin'ny mpanohitra mino ary sako miteny hoe hitambatra ny fanoherana eto amin'ity firenena ty manomboka izao satria fotoana izao ampy zay oka zay le fanitsakitsahana zoan'ny malagasy tsisy anaiky tsony manomboka izao ny didiko fe lehibe sy ny tsy fiainona ny feo an'ny malagasy zay izahay izao no mbola nomeny toky amin'izany ary izay no mahatonga ny tenako mijoro sy manandra-peo eto hoe ry fitondram-panjakana mba tenominareo mba kamanesy tadigny fa izay ny afatry ny malagasy amin'izao 2023 iainantsika zao fa ho avy tokoa anga hoe ny tedavinareo zany dia amin'ny fanaovana azy araka ny lazaina teo rehefa tsy fampiaina dia noho ny ataonareo ny atongavana amin'izay ka satria mbola manara-dalàna satria tompona andraikitra ary satria mifanaja ary indrindrandrindra misy asiny fahefana nampindraminy vahoaka ary solonay tena eto ny vahoaka dia mbola afatra no apetraka fa raha pitso mety tsy ho amin'izay tsony rehefa tsy afaka iaino rehefa tsy hisy valiny amin'ny antenainy vahoaka satria fifidianana tsy maintsy isy ary eo ny ahitantsika ny valikafatra tena izy avy amin'ny vahoaka malagasy. Makasiraka indrindra toerasika manokana metsika anjara fitenenana ihany koa dia matoa voninahitry Jean Eugène izay somahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distriktan'ny Morafiny be no flot nationalny parti les as. Ny famaranana moa voalohany indrindra iverenao kely ihany alohan'ny zavatra rehetra zany ny mikasika nyity resaka tsy fitoviana ataon'ny fanjakana, tsy fisian'ny décentralisation na resaka financière na resaka ara-pitondrana amin'ireo olona natendrena sy na olona raha reo zany tokony hisy ny décentralisation mba hisiany fivantanjana
ny tombotsoa zay ho azo no faritra tsirairay fa io zavatra rehetra io dia avangongo atetanarivo aby tsy misy ny fametrahana an'io tokony apetraka tsara io eo amin'ny resaka hoe promesy lalana migodana sy ny namany aza ny avitana zany lalana migodana zany amin'ity taona ty na volana tokana mihitsy izy dikany ay vola anaovanareo lena ity aza moa lalana mandeha natsiko mandidy mainty rano io 20 milliards tamin'ny 2020 dia nasomitra 38 milliards 2021 22 lalana tsy vita vola tsy hitapopoka natao ay vola reo natao posy koa tsy dia sorabola fotsiny io aza moa zay moko mety sorabola avao tsy haiko ny sorabola fa ny fantatro dia hoe nisy vola zay voafidy lany tao amin'ny assemblée nationale io vola io atao hoe izy io tsy hita nanjavona ny vola amiko zany nanjavona ny vola ny lalana tsy vita dia ho avita n'le firy milliard de dariary amin'ity lalana migodana ty fampandrina gisa fotsiny vahoaka anio hoe en première poste de pierre zany fotsiny atao iny dia adiny sorosoroka kely eo dia zay izy zay fa mba manao zavatra mba manaova zavatra sérieux matotra tena hoe ty zavatra ampanantenana vahoaka dia mba hita le vokany zany io lalana rehetra io sasany lalana azy dia boana fotsiny zao hoe zay nanamboatra an'iny projet ndraiky projet sady lalana fanatomboko ny zavatra fanatomboko ny président Rajoelina Mampianina dia lazaina fa hoe ireny 44 ireny tsy haiko iaby farany anao ireny 500 tokoa tsy zavatra vita io vandy aby vandivandy fotsiny zany le raha ka amiko zany nareo mpitondra mba maiza mireconnaître ny adisoanareo fa tsy kivandivandy no atao hatramin'ny olomba fidinareo aza mo mavandy koa miaraka amin'ny tompony tsy mety zany tsy mety zany fa aza mba itsio mba manana finiavana sy fahasahina hoe mba manitsy fa tsy anlomboatoka avao farany manoma ny lomboatoka farany latsakankady zay kasi nanaovako an'izao hoe hosahirana ihany reo zay ataoko hoe 10% ngamba mety ho azondreo nanao zay 5 fa nanaka moko surancière mako nanaka 10% farany ambony ena zany 10% zany nanao 5 zay le izy ka dia misaotra anareo moa ten'Andriamanitra nanao vahiny anay ary misaotra ny mpiaino mba azo fafinaretana mino zay ataonay ka okane mba samby tonga saina atsika avia zay mbola ho avy amin'ity lera ty vidaranyty lera ty fa mpandray zahay azonay tsara mihitsy azonay tavy zao zay le izy ka mampitandra ny fanjakana koa so dia mba essaye hisakasakana amin'ny raha ataonay miala tsiny tompoko miala tsiny tsy ampahafiriny zay teo dia milaza aho mankasitraka indrindra tompoko metsika ihany koa mamarana azy ny mpandrindra nasionaly ny tompoko HVM rivorako tofoa tapidalakale ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy manana fotoana ntsony izy narenana na indrindra mbola mpanantenana zavatra tsy vitany tsy nataony no fitantanany anjaratsika mpanohitra amin'izao fotoana izao no mampiratra ny ray firenena hoe ampy zay lera izao ampy zay lera izao satria tsy fitona valo volana zay sisa tavela akory no anitsiny na dia anana ny nefa tsy mino afanana zany finiavana zany izy ianao an'izay ka ny antso zay atao dia antso ara-politika mihitsy mila miasa ara-politika isika mampitambatra ny heritsika ho anty firenetsika ity ny fandrodanana ny fitondram-panjakana moa amin'ny alalan'ny fifidianana
fomban-javatra zany anazy mifadisoana raha to tsy amin'ny lalàna fividianana ny androdanany olona azy anazy mifadisoana amin'izany anazy mieritreritra an'izany vokatry ny zavatra ataony ny mety ahatonga zany ary anapotika amin'ny firenentsika zany ka nenay dia ny antsoavo ary isorana antsika menakavy isorana reo eto amin'ny Real TV ny fitambarantsika ao anatin'ny mety tsy fitovizantsika fa nitovizantsika tompokoa dia ny fahitana fa mampalahelo ny firenentsika mba mampalahelo malagasy mpahitanazana amintsika tsy manana an'izao tombontsoana ameny atsika izao amin'ny mety fahaizana amin'ny teny fahaizana mandahatra sy ny tombontsoa hafa izay mba azontsika miandry antsika koa reo olon'ireo tsy afaka mandray micro daholo reo misy matahotra reo misy any amponjy reo miandry antsika reny olon'ireny satria tsy rariny tsony zao tsy rariny tsony zao ka dia ho an'ny firenentsika dia ny fandaminana ny tsara zany tsy milaza hoe hiaraka iray petsapetsa amin'izao fitonany zao akory fa ny fandaminany firenentsika no lalana mahomby-ndrindra dia io lalana firaisan-kinantsika io anatin'ny fanoherana io no mba hitondra feon-dakolosy hafa hitondra lalana hafa mba hamoahana ny firenena zao satria ireo ny lazaina teo ireo dinosaure nareo efa nitondra nareo fa zao ataovy nikajy zay ny amaranako azy fa tamin'izay rehetrarehetra nitondra nahomby kokoa Madagasikara noho izao hoentinareo zao ka vahoaka ny tsara tsy misy ny tanteraka tsy ny ambo kory zay ireo menakavy reo hoe rehefa tamin'izay nitondra dia paradisy Madagasikara fa dia engane ka mba ilamina tsika fa tsy hoe ilamina hiaritra n'izao zavatra mitranga amin'izao fotoana zao zay fa tonga ny fotoana lera ny fotoana mila firaisan-kinantsika mankasitraka tompoko sotra indrindra tompoko ary ankafana ihany koa izy teba ay nao le mbava kely ametraka fotsiny fankasitrahana ny tenanao moa zany ny eto anivon'ny Real TV sy ny mpanaraka ny fandaharana tamin'ity takariva ity fa dia tsy ekena tsony hoy ahay any hafa nay mambola ezirovoka hafa maregnagnitra sy mety sy ekesika izay angasana manokana ihany koa isika rehetra tato anaty efitrano izay nanotrona azy telo mianadahy tao anatin'ny fandarana ankasitrahana manokana isika soloma mahoaka amperinasa isika olo mbo fidy teo aloha isika olo mbo tendry teo aloha ny vovonana maro samy hafa hatramin'ny firaisa mo-pirenena efa natsanga antsika teo avokoa ngambany ary tsy ho aventsika itsony fa dia miraso ihany koa ho antsika rehetrarehetra ho anao tany atokantrano niaraka taminay tamin'ny tialy ty misaotra anao niara niary-tory taminay ary mametraka ihany koa ny veloma mandrapitafa hoany manaraka indray ary tompoka lasy tompo vavy veloma tompoka